tomponandro rehetra izay meny Jesosy atsika dia mihitsy atsika voninahitra anazy. Raha mbola misy ny fofinaina dia menan Jesosy ny fiderana ambavatsika tsiraray avy. Anisan'ny namondrana fo zasy ianao androany. Anisan'ny tao anatin'ny kajin'Andriamanitra hoe afaka miaraka ato anatin'ity efitrano ity. Tsy mametraka antsika ho mendrika noho ny hafa nefa izany. Tsy mametraka antsika ho mety noho ny hafa nefa izany. Ary tsy afaka andrefesana ny fahametezan'ny fitondrantenantsika ho maly izany zavatra izany. Tsy hoe mety be tsika androany izany matoa velonaina indray, tsy izay ilay izy, fa misy fitiavana tsy mety ritra ao amin'Andriamanitra. Tia hamindra fo amintsika tsiraray avy Andriamanitra. Dia ndao rehefa namindra fo Andriamanitra androany, dia ndao atao mifanitsy amin'izany koa ny zavatra ho ataontsika ho anazy androany. Amen. Ataontsika hitsangana resetraka ao dia hivavakantsika. Hitsangantsika ame voninahitra an' Jesosy dia hivavakantsika. Jesosy ny amin'ity fotoana tsara be izay menao anay ity Andriamanitra, dia efa misaotra anao sahady izay. Na dia tsy fantatra era ny zavatra hitranga dia efa misaotra anao sahady izay. Satria matoa ianao manome Andriamanitra. Ianao ny tompony iraka, ianao ny mpaniraka, ianao ny mamatsy, ianao ny manitsy, ianao no mitantana anay. Dia fantatray koa Jesosy fa ny zava-miafina ity andro ity dia efa hitanao satria tsisy miafina aminao ny zavatra rehetra. Matoko feno izahay Jesosy, fa rehefa miankina aminao izahay dia mety ny zavatra rehetra. Rehefa eo an-tongotra ao izahay tahaka ny Maria ilay nandany fotoana teo an-tongotra Jesosy, nifidy ny anjara tsara. Misaotra Jesosy, androany koa izahay dia mifidy ny anjara tsara miaraka aminao. Mety mafana ny fandriana, mety misy ny zavatra afaka natao tany an-trano, kanefa ininay mihitsy ny manao fanatitra ny amin'ny fiderana sy ny fanoloran-tena anehoanay Andriamanitra, fa tsisy asaraka anay aminao. Ianao no antony zavatra rehetra, ianao ilay alfa, ny atombohan' izao rehetrarehetra izao, fa aoka koa ianao no alfa manomboka ny journée anay Andriamanitra. Ianao ilay omega, miaraka aminay mandrapatapitra ity andro ity Jesosy. Aoka tsisy fisainana hanivaka, tsisy fiteny hanohitra anao Andriamanitra, fa aoka ho andro anankiray ianaranay an'izany atao hoe fankatoavana ny teninao sy ny sitraponao izany. Misaotra Jesosy fa tsy hoe mivelominao fotsiny izahay dia navelanao nandeha tamin'izao, fa no velominao izahay ary mbola nodidinao amin'ny teninao indray androany, mbola ampianarinao indray izahay Jesosy. Misaotra tompony amin'ny rehetra izay tafaraka eto sy ny any an-trano sy ny miompo aminay mety tsy afaka anao ny antony manokana, fa Jesosy fantatray fa Andriamanitra tsy mba miangatra ianao, mahita ny tsy hitan'ny olona ianao, mahita ny tsy tazanay ianao Andriamanitra. Dia androany Andriamanitra aoka koa ianao ny amatsy ny rehetra, fa izahay Andriamanitra dia hanokana ny vavanay indray androany ho fiderana ny anaranao, ho fankalazana ny anaranao Andriamanitra, satria ianao ny tomponay, fiainanay mandrakizay entinay sitraponao Jesosy androany. Dia mitenena Jesosy fa mihaino ny mpanomponao, mitenena Jesosy fa voniny izahay no ahitsy, mitenena Jesosy fa manaiky izahay no tarihana, mitenena Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao masina, fa zany mihitsy ny antom-pisianay dia ny ho tarihiny fanahinao masina amin'ny fotoana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen, amen. Tonono ny fiadanana ho an'ny olo akaikinao ny any aoriana, tenena fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ao aminao manokana, ao ambadiky ny caméra io koa amin'ny anaran'i Jesosy, fiadanana. Alleluia, ndao tsika itehaka ho an'i Jesosy. Yes, alleluia. Salamo fa 70 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, adiny faharokatra amin'ny fadimy. Salamo fa 70, salamo fa 70 adiny faharokatra amin'ny fadimy, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fony tsy mbola ary ny tendrombohitra na noforononao ny tany sy izao rehetra izao dia Andriamanitra ianao, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izahay, mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao, ka manao hoe miverena ry zanak'olombelona, fa eo amasinao ny arivo taona dia tony ny fandalon'ny omaly
ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina mandao azy tahaka ny rihaka ianao toromaso izy amin'ny maraina tahaka ny ahitra mora miova. Amen. Tsy misy Andriamanitra tahaka anao, tsy misy afaka milahatra aminao satria masina ianao, satria lehibe ianao no matoy izao anay Andriamanitra. Vao mifoy izahay Jesosy dia aoka ny teny voalohany ao anatin'ny vavanay dia ny hoe masina ianao Andriamanitra, fa tsy misy tahaka anao. Aoka ny fiderananao Andriamanitra no ho voalohany tenina tsiraray avy, tahaka ny zaza vao mivoaka ao amin'ny kibon'ny reniny Andriamanitra dia ny anaranao ny tononiny, tsy ny anaran'ny reniny, tsy ny anaran'ny rainy, tsy ny anaran'ny zokiny, tsy ny anaran'ny manodidina azy, fa ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka. Masina, masina, ianao Tompo lay raitsy to, mendrika ianao ry lay zanak'ondry. Masina ianao, masina ianao Tompo, ianao Tompo lay raitsy to. Taosandratsika ny tanantsika sady tena zantsika mendrika ianao ry lay zanak'ondry. Masina ianao, masina, masina ianao Tompo lay raitsy toa. Ilay zanak'ondry, ilay zanak'ondry, masina ianao, masina ianao Tompo lay raitsy to, mendrika ianao ilay zanak'ondry. Amen. Ny vavanao dia asandrato ny vavaka, asandrato ilay tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ilay Andriamanitra izy hatrizay ary mandrakizay, ilay Andriamanitra nitahiry ianao tamin'ny tanàna-kavanany fahamarinana, ny fahasoavany sy mamindram-pony matoy izao antsika sy ianao androany. Sokafo ny vavanao dia manatera fanaty mpisaorana, aoka kasitraka azy tanteraka ny fonao rehetra. Alleluia, alleluia, alleluia ho anao Jesosy. Eo mananja anao zahay, falon'ny fonay tonga eto amin'ny fanatrehanao androany. Tsy misy atakalonay, tsy misy asolonay ny fanatrehanao Jesosy. Safidinay no eto Jesosy, fa tsy nitereny izany izy izahay Jesosy a. Vaingo ny fonay tsiraray avy androany, aoka ny fanatrehanao no fonenanay Tompo, fa ianao ny fialovanay, ianao ny bateria fiarovana anay. Eo aminao zahay dia vokisoa ny fananay Andriamanitra. Ao aminao no azo antoka ny fahavelomana mandrakizay. Ety an-tany izay dia efa misantatra sahady ny fitsaharana sy ny fiadanana avy aminao. Misaotra Jesosy, tonga eto amin'ny fanatrehanao zahay. Tsy misy inona irinay Jesosy eo akoatra ny ahitanao androany. Te hiona aminao zahay, te hiombona aminao zahay. Hoento amin'izany toerana izany zahay Jesosy. Te hitoetra eo amin'ny fanatrehanao Tompo no iriny foko, te hibantsy ny dray ny vony lahitra iankoko eo an-tongotra. Te hitoetra eo fanatrehanao, te hitoetra eo amin'ny fanatrehanao Tompo no iriny foko, te hibantsy ny dray ny voninahitra ao te hibantsy
zao hoe tompo ny fanatrehanao ampiary tompo ny Jesosy ny fonao sy ny mombanao rehetra. Amasino an' Jesosy ao fotoana izao. Tompo tonga eto izahay. Tsy tonga hitaraina aminao. Tsy tonga hiandrandra ny fahaiza-manaonao. Fa tonga hiandrandranao. Raha eo te hiombina aminao izay. Raha eo fotoana androany hiverenana indray eo poditry ny azo fijalianao. Mba ilazanay koa hoe tianay ianao Jesosy. Tsy ho ampy mihitsy raha ny teny na olona farak'izay manam-pahaizana indrindra eto an-tany aza Jesosy. Tsy manana ny teny na ny voambolana mety anambarana ny fitiavana anao satria mendrika indrindra ianao Jesosy. Tonga eto ilay resinao, tonga eto ilay fababonao, ilay novidianao lafo tamin'ny ranao. Tonga eto izay Jesosy. Tsy mbola hiteny indray hoe ampio indray, ampio ihany, fa ilaza Jesosy hoe tiana ianao. Tiako ianao, nefa tsy ampy ny fantatro fahitanao tompo ny aty lalin'ny foko. Tiako ianao, ny fitiavanao tsy miova. Tia ho ilaza fa tiako ianao. Sady mitikianao dia lazao Jesosy tikanao. Tiako ianao, nefa tsy ampy ny teniko. Fantatro fahitanao tompo ny aty lalin'ny foko. Tiako ianao, ny fitiavanao tsy miova. Tia ho ilaza fa tiako ianao. Tindray aho tompo itoe zay eo anilanao. Indraindray aho miantso vonjy anao anaty tahotra. Anio malaina nefa aho tsy angataka aminao. Tia ho ilaza
satria tiako ianao e manaiky aho manaiky aho manaiky aho manaiky aho tompo Alleluia ho anao Jesosy ianao ilay tompo tompo miankoka tanteraka izahay androany mametraka anao amin'ilay toerana avo indrindra eo amin'ny fiainanay aoka tsisy akany toeranao mponay Jesosy na olona na zavatra na faniriana tompo aoka azo aina tsara eo amin'ny fiainanay ianao tsapanay tompo fa rehefa tsy ao tsara ianao rehefa tsy maka ny toeranao ianao rehefa tsy mahazo aina amin'ny fonay ianao dia automatika be ny nofinay mitady zavatra mahatsapa fabangana aoka ho tonga saina ny fanana hiverina tsara aminao androany maraina Jesosy fa rehefa ao anatin'ny fonay ianao Jesosy rehefa tena mpanjaka manapaka tompo eo amin'ny fiainanay ianao na tsy misy aza ny zavatra rehetra dia mahatsiaro fahasambarana sy fahafenoana izay eo amin'ny fanatrianao tompo miondrika izahay manaja izahay mitsaoka izahay miankoka izahay tompo ny aminay rehetra dia ahetrinay hopototry ny azo fijalianao androany fa tsinitsinina izahay tompo fa le noforon'ny tananao no endry miverina indray manaja anao Alleluia Kenao ilaza haleluya ho anao tompony tompo haleluya atoloy ny zavatra rehetra dia mpanjiny Jesosy mpanjiny ny voninay mpanjiny ny fitiavany mpanjiny ny fahasoavany sy ny fahalebiazany haleluya haleluya ho anao tompony tompo lazao ihany haleluya haleluya
vetivetitsiaka anatsy azy aoka ho feno fanajana ny ao anatinao atinohy ny zavatra rehetra eto Jesosy. Avelao izy hikarakaranao, avelao izy hanitsy anao. Misaotra Jesosy. Nda rarotontsika ny fotoana androandray, hanavaozantsika ny voady fa Jesosy dia tompo sy Andriamantsika hatramin'ny farany fofonaiko Jesosy. Manaiky ho ahitsinao, manaiky ho entinao amin'ny sitraponao Tompo. Na indraindray tsy mety amiko azy, mety tsy mahazo aina ny nofoko sy ny saiko Tompo, manaiky ekeko amin'ny heriko rehetra ianao, ekeko fa ho tianao Jesosy, fa hampingako ianao, hialoko eo amin'ny fanatrianao mandrakizay. Manaiky ny hotarian'ny fananao masina Jesosy, manaiky ny tombo isan'andro amin'ny sitraponao, manaiky ny hampangina ny filako sy ny faniriko rehetra, fa hampiteny ianao le teny tokana tonga nofo, le teny fiainana Jesosy Kristy za. Misaotra Jesosy. Aza mijery zavatra hafa intsony ianao fa ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra ilainao. Indraindray tsika tsy tena mety manaiky eo amin'ny vava fa eo amin'ile fampiarana azy tsy mety tonga eo amin'ile tena izy. Eto ny fanahy masina androany, manaiky fotsiny ho entiny, manaiky amboariny, manaiky karakarainy, fa zany rehetrarehetra zany dia fitiavana antsika sy ianao. Miseria no
omatra kiza amin'ny andro piainako amin'ny andro piainako sy omatra kiza Antsika tia kamafoan Jesosy. Alleluia. Mahazo toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoanan'ny fijoana vavolombelona tsika. Témoignage anonyme ny anombohako azy. Tovolahy anankiray teren'ny filana. Te hanana connexion, te hitélécharger hira évangélika sy ny sisa. Dia tafalatsaka tao anatin'ny alatra. Lasa nitondra capteur, dia mipetraka eny akaikina cyber, mitondra ordi, dia crypté zany, dia maka connexion hitéléchargena zavatra ho an'i Jesosy ihany. Dia fantatry le cyber aloha tamin'ny voalohany hoe misy maka le connexion dia lasa izy mifindra toerana, mifindra cyber anankiray fanondroany, dia mbola nanao ihany. Fa rehefa tonga teto amin'ny teny izy, dia nitenen'ny ten'Andriamanitra hoe ajanony ny alatra fa tsy mety. Dia najanony le alatra, tonga dia nanapa-kevitra izy, nitsoahany le izy, dia nangoronentana izy, dia noditany an-tranony. Fotoana taty aoriana adinony tanteraka hoe nisy an'izay ohatrany hoe filana te hitélécharger zavatra zay, te hanana hira, te ohatrohatran'izay. Dia ny zavatra nisy, rehefa niditra tao anaty fankatoavana ten'Andriamanitra izy, dia Jesosy indray nisisika. Nisy olona nanontany anazy hoe ianao sao dia mba afaka manampy anahy manao installation wifi ao an-tranon'le olona zany, dia eny ozy izy, dia lasa izy nanao ale izy, nataony ampitiavana, vita soamantsara le asa, dia inona ny zavatra nisy, ozy izy le olona, ianao nga mila connexion, meko illimité anao ao an-tranonao, dia afa mafan Jesosy. Témoignage faharoa, anandray le izy tao anatin'izay témoignage anonyme zay, nazo téléphone ako dia nasiko application, dia application le izy application dia afaka midétecter mot de passe raha eto zao dia fantatro mot de passe n'ireo pharmacie wifi rehetrarehetra tonga dia affichen'le téléphone hoe zao le izy fa mbola tsy naka kosa aloha fa faly fotsiny amin'izay inona mot de passe atsy dia naria le témoignage anonyme mamaly dia ozy izy aho hoe Jesosy tena ho anahy le témoignage fa tsy ho an'le bandy satria izany tena Jesosy itsy olona itsy atolona fa misy témoignage eny amin'io fa tonga dia supprimeko le application dia ny zavatra nisy dia zao vao mifafako le application dia miverina ny resaka indray Jesosy tsy telo amby folo taona tahaka ny any Abraham fa nanomboka tamin'ilay fotoana ny installeko aliana dia nanomboka tsy nahary etsony ndao tsika te-haka mafo an'i Jesosy mandroso taty aina azafady ezahantsika fohy ohatrohatran'izay le fijoana vavolombelona eny tompoko tahiny Jesosy daholo fa tonga vaketo zany dia efa fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny herintaona zany malalaka be mihitsy ny fotoanako afaka mivavaka ohatran'izany dia tamin'ny herintaona mbola tsy miasa fa tamin'ity taona ity tafiditra ny asa dia lasa tery-be dia izay vao tsapako hoe kaika sarobidy ny fotoana hoe sarobidy ny fotoana ahafahana manompo an'Andriamanitra fa tsy afaka manao hoe te handeha dia handeha dia tsy te handeha dia handeha dia niteny an'i Jesosy hoe hameo fotoana aho za fa mangetaheta fa tsapako hoe maina ny aty anatiko dia mijery an'ilay vidéo dia mahatsapa hoe me mahery zany aty anatiko dia nandefa MP hoe aiza ny fotoamba avaka taty dia nijereko ilay fotoana rehetra tsisy mety amiko daholo dia ozy mantsy an'i Jesosy hoe hiezaka ihany aho aloha tompo hiera dia nihera satria raha sabotsy zany tena tokony tsy afaka mihitsiny dia nihera dia nanaiky nitazona lakile ny lehibe anay dia hisorako an'Andriamanitra indrindra fa tonga vaketo amin'izay. Afa mafo an'i Jesosy makasitraka tompo fitahiny
sarobidy ny fotoana omeny jesosy ianao rehefa omeny fotoana araroty a anomponana azy a anaovana ny asany a hitoriana filazany tsara amen. Ho an'i Jesosy rery ny voninahitra dia mialohan'le fijoroana vahavolombelona dia misy fijoroana vahavolombelona anankiray fohifohy mialohan'izao fotoana izao zany hoe efa fantatra ihany hoe tokony hijoro vahavolombelona dia alohan'le izy nezany devolony nalaina zany le fiadanana tato anaty ohatra ny hoe nanisy zavatra be da be izy mba tsy ahafahan'le fotoana androany ho tanteraka dia voninahitra ho an'i Jesosy fa afaka mijoro eto androany. Dia le fijoroana vahavolombelona ny anahy koa resaka asa le izy tamin'ny voalohany zany mbola tsy niasa dia nitady asa tena hoe nanao tous les moyens moa zany amin'ny fiteny vazaha tena hoe nandefa amin'ireny olona mitady asa be da be ireny dia tsisy namaly mihitsy, misy mamaly ihany fa manao entretien dia tsy voaray. Dia rehefa nisy toe-po anankiray zany takian'i Jesosy aloha dia nanomboka teo le izy dia nisy sitrapon'Andriamanitra anankiray koa moa zany alohan'le izy dia rehefa nandroso tao anaty fankatoavana fotsiny hoe mandroso dia nisokafan'i Jesosy amin'izay ny asa dia ny asa voalohany a dia nandeha zany le asa dia io asa io tena asa tiako be satria anisan'ny passionko le izy dia tena faly be aloha za tafiditra tao amin'le izy hoe Jesosy hoe tena zavatra tiako be no menao anahy dia nefa ny tao anatin'le asa tsy manana fotoana anompona mihitsy satria miasa na sabotsy na lahady dia satria zany moa zany le izy tiako dia osia hoe ohatrany hoe nefiko zany le izy fa nefa Jesosy mitenana foana hoe mila mivavaka ianao mila mandeha manompo mila dia ohatrany somary nisy ohatrany hoe nasehoan'i Jesosy zany hoe tsy mety aminao io asa tsy mety aminao tsy hoe le asany tsy mety aminao fa le ao amin'le monde le asa mihitsy tsy mety aminao dia nisy zavatra nasehoan'i Jesosy tena hoe somary tena sady nampalahelo no amin'ny maha olona zany tsy mety le izy dia teo zany no famantarana hoe tsy ato zany le izy dia nanapa-kevitra za hoe niala dia niala zany dia nandeha tamin'ny fankatoavana fotsiny dia hoe inona zany Jesosy nataoko tao anatin'ny fotoana un mois angamba ny tsy niasa dia tao anatin'izay fotoana izay tao anatin'izay fotoana izay nangataka tamin'i Jesosy hoe inona zany takian'i Jesosy aminahy dia nisy toe-po fankatoavana be da be tao anatin'le izy dia za tsy nandefa demande tsy nandefa CV tsy nandefa ninina fa efa le demande nalefako taloha be reny nisy niantso anahy amin'izay ohatrany hoe fantatry zareo zany hoe tsy miasa dia natsony zareo misy miantso tsy lera zany hoe ahoana koa ary zany hoe fantatry zareo hoe tsy miasa dia olona telo samihafa niantso anahy tao anatin'ny iray volana tsy niasako dia nasehoan'i Jesosy moa izy hoe ato ny lalana dia niasa indray fandroany dia rehefa niasa indray dia hoe 2 mois zany ny période d'essai anao tapitra ny 2 mois mbola tsy nivaly ihany hoe ok sa tsy ok passé 3 mois ihany dia mbola tsy nivaly dia ahoana ary zany Jesosy dia somary nangataka tamin'i Jesosy hoe inona Jesosy no tena marina dia tsy sitrapon'i Jesosy moa le asa dia niala indray zany dia le tamin'ny voalohany ray volana fa tamin'ity fandroan'ity herinandro mahery kely teo dia nivalian'i Jesosy indray izy tsy nandefa CV mihitsy indray tsy nandefa ninina mihitsy indray fa tonga dia nisy niantso dia hoe sao dia mety aminao ty asa ty tena voninahitra ho an'i Jesosy fa miasa sao mahatsara indray amin'izao dia ny tena mahatsara be an'le asa ohatrany hoe fandraisana anjara ho anahy zany izy famparitana ny filazantsara satria zay monde kristianina le izy dia tena tiako be ny ao amin'le asa na dia hoe mbola mizatra kely ary ao anatin'le izy fa tena hoe saorako an'i Jesosy nanome an'le asa dia voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Misy tadidiko kely mandroso taty bobo
tamin'ny ono tamin'ny pasteur tamin'ny herinandro dia natsipony kely fotsiny le teny hoe zao izy izy ny tsy fahamarinana rehetra ajanony dia teo zany oatra nytaitra be hoe inona ny tsy marina ataoko aka Jesosy mahita le any anaty telefônina tsisy mahita dia rehefa nomena le izy dia tsara Jesosy Alleluia. Itsoroko vavolombelona androany fanasitranana nameny Jesosy ana depuis an'le fausse couche ko zany dia 4 mois ngamba zay dia tsy nijanona mihitsy ny sainement nandritra zay efa-bolana izay dia tamin'ny ralitany Tsirabe tamin'ny farany teo dia zoma alohan'ny ralia zoma hariva alohan'ny ralia zany nanao crise be zay tena narary tsy tafatraka tsy afaka kitihana ny kibo tsy afaka atao ninina dia voaterina ka ny any hôpitaly indray dia efa niazahako nafenina ihany le izy fa tsy afaka nafeniko le izy fa tena tellement tena nampijaly be dia nakany any hôpitaly zany dia nalahelo be zany hoe Jesosy tena sanatria ve dia aty misy feo zany ao anaty hoe any amin'ny hôpitaly indray ianao fa tsy afaka hanompo an'Andriamanitra fa tonga aty dia lasa ianao indray no lasa karakaraina aty amin'ny hôpitaly dia rehefa tonga atao amin'ny hôpitaly dia jerevan'ilay dokotera zany dia avy eo dia ohatrany hoe tafavoaka ho azy ilay resaka hoe hanompo an'Andriamanitra ny ale aty za zany ao anatiko tena hoe tsy te ho tazomity hôpitaly ity tsony a Jesosy fa tsy haiko izay ataonao fa za tena hanompo anao ny andehanako aty dia rehefa fantatry le dokotera le hoe hanompo an'Andriamanitra ty ozy izy manjaina za ozy tsy hameny ninina anao fa andana mody dia toerony dia voly dia andositra anao izy dia za ozy izy mijoro vavolombelona aminao fa dokotera lehibe ao amin'ny hôpitaly izy gynécologue no miteny zany hoe za ozy izy tratran'ny coronavirus tena efa ratsy fa nandray décision ozy izy tsy handray fanafody satria ny antony ozy izy aiza zany ny herin'ny rahan'i Jesosy le dia kapoka ny aretan'i Jesosy 2 arivo taona lasa hoa raha ohatra ozy izy ka fanafody foana nefa izy dokotera zany le miteny ary za hitanao zao ozy izy olona nalemy satria voan'ny accident dia efa nalemy fa nampiasaiko ozy izy tena nitsangana ozy izy hoe tena hoe tononoko amin'ny fiainako hoe ajanoko ny fanafody fa zahako hitoky amin'le nataon'i Jesosy ho anahy dia ty za hitanao ty ka zao ozy izy niteneniko anao tsy hame fanafody anao fandana mody dia mivavaha ianao dia rehefa tonga tany an-trano dia nody moa zany nody dia tena tonga dia latsaka tao anatiko zany le finoana hoe zay le devoly zany eniko mihitsy ohatrany hoe tena te hamotika dia teo ampandriana dia nivavaka mandra-parain'ny andro mbola eniko ny douleur tsy tafavadika rehetrarehetra fa rehefa tonga ny maraina dia niezaka nitsangana dia rehefa tafatsangana zany mbola nisy douleur fa eniko hoe tafatsangana dia zay zany nahazo teny tao amin'i Jesosy hoe ampy anao fahasoavako dia lasa fotsiny nanompo tsy niresahako be hoe narary sy sisa fa saotra n'Andriamanitra dia vita zay tany Tsirabe dia tapitra ny ralia moa dia nijanona tanteraka le douleur voninahitra ho an'Andriamanitra dia le resaka sainement ny faranan'i Jesosy tamin'ny asan'Andriamanitra tany Fianaratsoa tapitra tanteraka ny journée an'ny Fianaratsoa dia tonga dia tsy sainement intsony dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Alléluia. Témoignage farany anonyme ty zany nalefa ny olona tao amin'ny HVK mission events dia mba hanao témoignage anonyme azafady voninahitra ho an'i Jesosy ireriany voalohany tena mankasitraka amin'ny fampitana sy fampianarana ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny réseaux sociaux fa tena manampy be narary lamosina nisy fotoana tena reraka be dia narary tsy zaka na dia nanao izay azo natao aza fa andray zoma harivo izay nivavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ho amin'ny marary dia nataoko ampinoana na tamin'ny alalan'ny Facebook aza dia tena marina tamiko ny fanasitranana satria afaka ny andro niny ny aretin-damosiko dia tsy miverina intsony hatramin'izao kanefa tena parary lamosina faharoa za dia vehivavy tsy amin'ny fitiavana satria irery matetika hatramin'izay dia niarana fanilokiliana sy fanambaniana matetika dia natsiaro tena ho tsy manana valeur fa tamin'ny alalan'ny émission no nikasika Jesosy lasa nazoto nitady azy aho fa indrindra dia tena lasa mazoto mifandray aminy amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny ka tao anatin'izany dia nisitrahany tsikelikely aho ka amin'izao fotoana izao dia afaka nivesatra tao anatiko lasa feno ilay banga tato anatiko
teo aloha ary lasa mahalala ny valeur koako a ny tena nafinatra dia lasa niovako nitoetrako tsy kelikely raha taloha lasa mora tezitra dia sikizitina sy mora malahelo dia zao a lasa tsy santsony mbola mitoy a ny fianarako miaraka amin'i Jesosy ary mino aho fa hitombo hatrany amin'izao izy dia lasa mety avokoa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainako ary tsy misy ataoko maka ny toeran'i Jesosy intsony eo amin'ny fiainako mankasitraka indrindra anareo a voninahitra ho an'i Jesosy a irery andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy manasanao hitsangana sady andraisantsika ny teny a izay mipetraka Andriamanitra eny ambava amin'ny mpanompony. Alleluia. Ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotran'i Jesosy. Jesosy ny eo ambadika izany zavatra rehetra zany noho ny fitiavany antsika sy ny famindrapony. Raha tsy misy le anankiray izay tena niaritra teo amin'ny toerantsika tsy hanapahatsapahana mihitsika ny asambarana izany atao hoe fiainana. Raha tsy noho izy sy ny fitiavany ao voafainy amin'ny lanitra ny tanao dia tenenao Andriamanitra hoe indre matahotra loatra ny asanao Andriamanitra. Ny fahalebiazany herinao ny koiza ny fahavalonao anao fa tsy misy mihitsy ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Indro ny asan'ny tananao miakoaka eo anatrehanao tsy noho ny hoe satria mikasika ny fiainana eto an-tany ianao fa le fanorenana ao anaty mihitsy mitondra fiainana manitsy ny fiainanay ho any an-danitra satria ianao nefa ny teny hoe miembena mandrakariva. Zavatra kely tsy etretin'ny saina eny hoe verinay indraindray anamarina tena. Raha tamin'ilay fampianarana teo aloha zao zany dia hoe minono amin'ny jentilisa mangalatra connexion fa amin'izao fotoana izao alatra zany satria rehefa tsy fahamarinana dia faratsiny eo mason'Andriamanitra. Misaotra tompony amin'ny fampahiratana ny masonay amin'ny zavatra faran'izay bidy kesikely indrindra anorenanao anay ao anaty fiambenana tanteraka satria efa katoka sy akaiky ary tampoka amin'ny fotoana hiverenanao apakatra amin'ny fiangonana. Tsisy olavina na ray ara Jesosy na reny mbola varimbariana rehetrarehetra reny Jesosy vavaka izay androany aoka hitodika ny saina sy ny fomam-panahy alala fa fahamarinana ianao fiainana ianao ary tsy misy lalina makany amin'ny ray efa tsy amin'ny alalanao. Zany mahatonga anay manome voninahitra anao fa ho anao rery ny voninahitra mandrakizay tsy misy na iza mendrika andray an'izany tsisy olombelona na iza mendrika nitodika ilaza fa nampiasaina tao anatin'izany. Ianao rery ny teanao ny sitraponao eto ambonin'ny tany amonjy amiketaeta satria ianao no ny jala ianao no ny kapohana ianao no ny lefonina ianao no maty ianao no nitsangana tao maty ianao le teo amin'ny toeranay mandrakizay. Sotra tompo noho ny fitiavanao. Halleluja. Fara izao no toy izao dia tsy servy amiko fa avy aminao zao lay tsinotsinona tao andavaky ny liona fanatsanganao uzanakao fara izao nutu izao tsisyavi amikiufa avyamnawe zolai tsinutsinuna metawandavakililiuna fanatsanganao uzanakao fanatsanganao fanatsanganao uzanakao fanatsanganao uzanakao. Mazo toerana tompo. Halleluja. Communion androany sekoly communion. Inona ny zavatra tiany tompo resahana ao anatin'izany hoe fiombonana amin'Andriamanitra zany. Teteny aminao androany maraina fa ny sekoly faratapony indrindra eo amin'ny fiainana, sekoly faratapony eo amin'ny fiainana dia ny fahafahanao manana fahatsapana lanja ny fisiany fiombonanao amin'Andriamanitra. Ny tanjona faratapony
tapony indrindra eo amin'ny sekolony fiainana irahanao amin'Andriamanitra dia ny école ny communion na fiombonana amin'Andriamanitra. Ny olona rehetra tamin'ny testamenta taloha tsisy nanana fiombonana tamin'Andriamanitra akoatry ny olona vitsivitsy voafidin'Andriamanitra ihany toy ny mpisorona, mpanjaka, dia inona koa mpaminany. Izay nosoran'Andriamanitra sy nitsongain'Andriamanitra manokana atao anatin'ny olona maro anana ny fanahiny ao aminy satria izay toerany fanahin'ny tompo ihany ny miombona amin'Andriamanitra. Izany mahatonga amin'ny fiainan'ireny olona ireny niavaka raha samy olombelona teto ambony tany mihoatra noho ny hafa. Nampahitan'Andriamanitra ny heriny, nampahitan'Andriamanitra ny farany hitan-tsaina sy fahendreny, ary nampahitan'Andriamanitra zavatra mihoatra no nitan'ny olona hafa rehetra. Fa amin'izao ny farany izao nanao planin'Andriamanitra amin'ny andro farany andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Rehefa nomen'Andriamanitra ny olona tsara iavo ny fanahy masina dia manana tombony mihoatra noho ny olona rehetra tany aloha ianao manana azy amin'ny alalan'ny fanananao an' Jesosy ao anatinao. Noho izany ny tanjona faratapony tokony tsy ho adinoa ny fiangonana fa sarobidy indrindra amin'ny tombony izay anananao mihoatra noho ny hafa amin'izao andro faran'izao dia izao hoe manana an' Jesosy ianao zanak'Andriamanitra ary manana ny fanahy masina ao anatinao, izany hoe misy tombo kase eo amin'ny fiainanao hamantarana ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ao tsara tsika noho izany mila fantatry ny fiangonana ty fahamarinana ty ho développeko tsara amin'izay satria manam-potoana nizarana azy eto mikasika momba ny hoe inona le zavatra sarobidy miafina ao ambadika io fiombonana io. Fa manino ny Kristiny maty atsika ny valo ny fahobe avalitsika dia ny hoe maty izy hamonjy atsika, nahafatesana nazahoantsika antoka famonjena. Fa za teteny aminao raha teny toy izany ny valo teninao dia marina fa tsy tena marina amin'ny fahafenony. Marina le vaniteny fa tsy feno. Ny antony faharoa ny valiteny mety ho valitsika dia hoe nahoana izy no maty, dia zao misy ny hoe maty izy no fahotatsika. Maty noho ny fahotatsika ny nanosika azy ho faty teo amin'ny tao Golgota teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny fahoritsika, nitondra ny fahotatsika, anaisitra atsika ho afaka amin'ny fampahoriana sy ny sisa sy ny sisa. Valiny marina ihany saingy tsy feno koa. Fa zao hiarisaina kely tsika androany le anton'le izy hatonga ny fiangonana tsy ho tompotrano miony na very ao anatin'ny programa sy ny planin'Andriamanitra. Hitanareo misy ny atao hoe fahamarinana amin'ny apahany, fa misy ny atao hoe fahafenon'ny fahamarinana. Rehefa mivavaka tsika hoe maty no fahotatsika izy dia mitanila fotsiny tsika any amin'le hoe amin'le endrika ahafahantsika mijoro hoe olona afaka tsika miaraka aminy. Fa mbola mbonimbony kokoa sy lavitra noho izay ny tanjon'Andriamanitra. Nisy atoka sy 2:1-2 Baiboly dia milaza indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany dia tsy hitany nareo. Dao no jerentsika ovakitsika mihitsy ndao misy latsaka le izy ohatrany endrika misy latsaka kely. 2:1-2 Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Izany hoe raha maty no fahotatsika Jesosy dia zao ahafahantsika mifampitazana amin'Andriamanitra fotsiny raha rava amin'ny fahotana sy ahafahany mandre antsika atreo. Fa ny teny voarakitra eo dia manampy antsika amin'ny valiteny marina. Ny elontsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, ny fahotantsika no mampiavina ny tavany amintsika ka dia tsy miaino izy. Fa rehefa tia hahita ny ray isika dia tadidio io hevitra mampisaraka io ny tsy maintsy arodana aloha, io le atao hoe fahotana. Ny sakana mahatonga azy tsy hainao antsika dia noho ny fahotantsika. Raha dika dia zao hoe ny otany manangany hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ary ny eloka no antony mahatonga antsika tsy horen'Andriamanitra. Raha eo aminareo azy zao dia misy rindrina eto ngeza be mihitsy dia tsy maintsy ravany io rindrina io vao fankahitsika, zay le atao hoe fahotana. Izany hoe efa présent ambadika ao ianao, reo ambadika ao Andriamanitra, fa le ota no mitsangana mahatonga anareo tsy mifankahita sy tsy mifampieno.
raha ty tsika ny andravany hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra io dia tsy maintsy ravana ny hevitra mba ahafahantsika miombona sy mifandray amin'ilay tiatsika sady tiatsika mba ahafahantsika mifankahita aminy. Amen. Eto ny tiako atongavana androany amin'izay, Jesosy Kristy tsy maty no nifahotantsika fotsiny, maty izy namerina amin'ny laoniny ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Maty izy amerina amin'ny laoniny ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Tsy any amin'ny tanjona andrava hevitra fotsiny fa ahafahantsika manao kalay amin'Andriamanitra. Tsy maharetekintsika amin'ny halleloia. Ny lalana ahafahantsika miombona amin'ray dia tsy maintsy miala aloha le sakana atao hoe fahotana, satria ny ota ny mampisaraka atsika aminy. Fahotana dia tsy fiafaran'ny asa famonjena fa tsy maintsy ravana aloha ny ota lalana ahafahantsika miombona amin'Andriamanitra. Ny tanjona farany firaisana sy fiombonana fa tsy fandravana hevitra fotsiny. Ao a ka tsy mety ny hoe maty ny amin'ny ota Jesosy mba ahafahantsika miaina fiainam-pahamasinana fotsiny. Tsia, tsy misy dikany ny asa nataon'i Jesosy raha tsy tomombana hatramin'ny farany fahatakaranao mba ahafahanao mitandrina tsara, ny fahafahanao mitahiry izay endriky ny fifandraisanao aminy. Io le atao hoe communion et intimité amin'Andriamanitra. Matoa ny sokafany ho anao ny lalana dia tsy misy elalelana tokony sakana ara-pifandraisana misy eo aminao sy Andriamanitra. Noravan'i Jesosy ny rindry ny fisarahana ahafahantsika mifankahita sy mifanakaiky amin'ny ray. Io dia tahaka ny lazan-debeka tamin'i Jakoba hoe Jakoba, raha ny tokony ho izy any dia tsy afaka makao amin'ny dadanao ianao, fa misy biby anankiray ao any le nentin'ny Isaka omaly, le Esau omaly, dia io ny vonoina aka ny toeranao. Dia rehefa latsaka ny rahan'io dia tafianao ny odiny, dia afaka miona amin'ny dadanao amin'izay ianao dia faniny izy satria tsy fantany ianao fa efa nitafy zavatra hafa. Dia anaiky izy ameny le tsodrano anao amin'izay. Tsy afaka hiditra ao ianao raha tsy misy izay raha latsaka izay. Dia misy ny baiboly amin'ny Hébreux 2:20, raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka, atonga fahatsarana sy fifandraisana tanteraka misy eo aminao sy ilay iray izay afaka tena mianao ny fahatsarana sy aneo amin'ny fiainanao ny fahatsarany rehetra. Teteny aminao fa ny nahafatesan'i Jesosy dia amerina sy anorona ny fiombonana amin'ray. Maro ny tory fa maty Jesosy Kristy hitondra antsika ho any an-danitra. Marina ihany izany fa amin'ny ampahany kely koa. Marina fa amin'ny ampahany kely. Tsy hitondra antsika any an-danitra ny nahafatesan'i Jesosy fa ny hatonga antsika hiombona amin'ray. Ino tsara amin'izay aza miketrona aloha nareo, satria vao miresaka lanitra mantsitsika dia ohatran'ny hoe tsy tonga any an-danitra izany, iny indray amin'ny fampianarana vaovao izany. Mihaino tsara aloha mandrapavita amin'ny fotoana any mbola mandroso le izy minitra koa mbola misy antsika. Hoy sy Jesosy amin'ny John 10:7 aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa akozy izy. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa. Ny lanitra taloha sy ny tany taloha dia ho foana fa isy lanitra vaovao sy tany vaovao. Ao tsika ny teny promesiny Jesosy eto tsy any an-danitra fa any amin'ny toerana izay misy ny ray. Tsy maharetyka Andriamanitra. Ao an-tranony ray. Io nefa lazaiko tamintsika nisy fotoana fa tamin'Andriamanitra namorona ny tany. Genesis 1:1 Andriamanitra tamin'ny voalohany nahary ny lanitra sy ny tany. Taiza Andriamanitra talohany nahary ny lanitra satria mbola tsy nisy ny lanitra izay hitoerany. Dia hoy izay tamin'izay Andriamanitra dia tao amin'ny fanjakany. Misy ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra ary misy ny atao hoe fanjakan'ny lanitra. Lanitra ny foron'Andriamanitra hitoerany ary ny tany ny foron'Andriamanitra ho any zanak'olombelona. Salamo miteny an'izany. Noho izany talohany natao an-danitra n'Andriamanitra dia efa nisy fanjakan'Andriamanitra. Le fanjakana ampisiany lanitra sy ny tany. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Raha miresaka izany Andriamanitra mikasika mbony hoe fanjakan'ny lanitra dia maneho izy ny fanapahany sy ny gouvernance n'Andriamanitra mahakasika ny lanitra izay ny foroniny hitoerany ary izy ny mpanapaka ao. Rehefa miresaka Andriamanitra mikasika momba ny fanjakan'Andriamanitra dia le fanjakana talohan'ny lanitra izay nomanin'Andriamanitra ara-piombonana ho ao anatin'ny olona izay nandray an' Jesosy. Izay mahatonga an' Jesosy milaza hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy aiza fa ao anatinareo.
ny ao anatinao tsy fanjakany lanitra fa ny ao anatinao fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia présent ao anatin'ny olona. Amin'ny alalan'ny fahatsapan'ny olona ny fananany ao anatiny fanan'Andriamanitra. Tratra zany tamin'i Jesosy le nitenenany fariseo sadoseo ratsy ka natonga azy nylaza hoe raha ny fanan'Andriamanitra kosa ozy izy raha mitendratsy ny fanamasina dia tsy azo famela-keloka mandrakizay. Ahoana ozy izy zareo amin'ny fanan'ny démonie ozy izy ny amoan'le io démonie. Dia ozy izy Jesosy fa raha ny fanan'ny démonie ny amoako démonie, fanan'ny Belzebouba ny amoako démonie ozy izy amin'ny fanan'iza ny amoan'ny taranakareo azy. Fa raha ny fanan'Andriamanitra ozy izy ny amoako démonie dia efa tonga eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe ny présence ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny olona dia mila tsapatsika fa ao anatin'ny kalitao an'le communion ananantsika fahatsapana fa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra rery no afaka mandroaka démonie. Zay ny tiany Jesosy ho tenenina. Satria raha mbola tsy présent io fanjakana io tany amin'ny testamenta taloha dia zao tsisy mpaminanina olon'ny testamenta taloha afaka nandroaka démonie. Fa rehefa tonga Jesosy présenté eto an-tany ny fanjakan'Andriamanitra dia misy tombony mihoatra noho Mosesy ianao, mihoatra noho Abrahama ianao satria afaka mikitika an'ilay tompona andraikitra papahory atao hoe Satana ary afaka mandroaka azy amin'ny anaran'i Jesosy satria ny fanjakan'Andriamanitra tsy aiza fa ao anatinao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ao tsika lanitra zany tsy tena tanjona. Zay le mahatonga antsika ny principe en communion tsy mametraka ny intérêt anao lara-pamehana. Ary zay mahatonga ny message diso na afatra diso. Rehefa ny message mampanantena ny olona ny zavatra ilainy dia tsy ao Andriamanitra. Satria na lanitra aza tsy tanjona farany na tokony toeran'ny olona orian'ny fiainana azy. Halleloja. Satria any amin'izay toerana misy ny ray no isy ianao. Zay no mahatonga ny tanjonsika tsy tokony ho very satria zay no mahavery ny message ny fiangonana, mahavery ny fifatohan'ny fiangonana. Tsy tena any amin'ilay fototra sy antony nahatongavan'i Jesosy no hibanjininy sy hifandraisany amin'Andriamanitra fa any amin'ilay tanjona intérêt hoe ho any an-danitra fotsiny. Ny any an-danitra anie zany raha ohatra ka joviany raha tsy omenao lanja ny fiombonana amin'Andriamanitra dia zao ohatra mitovy amin'ilay te ho sitrana ihany. Ao ho azavaiko bebe kokoa. Lanitra tsy tena tanjona fototra satria ozy Jesosy amin'ny 9:1 izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Fa tsy hoe za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany an-danitra afa-tsy amin'ny alalako. Non, makany amin'ny ray. Ho Jesosy hoe za ny lalana, ny zavatra fantatro momba ny lalana, ny information fantatro dia zao ny lalana dia natao atongavanao ny amin'ny destination na toerana anankiray. Raha eto Analakely zao tsika dia avy any bypass amin'izao fa somary lavalava ihany ny lalana, zay ny ilana ny mpivavaka mila miainga mialoha satria omaly zay fa tamin'ny roa sasany miainga tany tamin'ny efatra sy dimy vao tonga teto, somary mitikodina ihany le lalana. Noho zany raha lalana raha tonga eto Analakely zao dia efa manomboka tsy maintsy mandeha amin'izao dia efa misy lalana manokana mandalo tinelina tesa miaramiakarakely ny Ambohijatovo dia hitanareo misy lalana zany izay le lalana zay mandrapatonga eto. Tsy maintsy manaraka tsara ny lalana izay manondro ny toerana tokony ho alehako. Ny lalana dia raisiko mba ahafahako mandeha any amin'ny destination na toerana tiako atongavana. Jesosy ny teny eto izy ny lalana. Raha lalana izy dia aiza ny destination, mila mipetraka tsara sy mazava ilay destination. Ny destination ao amin'ny ray fa tsy hoe lanitra aloha. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy sy niteny hoe tsy misy makany an-danitra afa-tsy amin'ny alalako. Ozy izy hoe tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Teteny aminao androany fa ny destination tsy lanitra aloha fa ny destination ny ray aloha. Ny tanjona tena faratapondrindra dia ny ananantsika fiombonana amin'ny ray. Ny antony akanesantsika ny an-danitra satria ny ray mitoetra ao an-danitra. Raha ao an-danitra zany ny ray dia zay mahatonga anao makany. Fa tsy hoe makany an-danitra ianao nefa tsy manana fiombonana amin'ny ray. Tsy hoany ianao raha vao tsy manana communion amin'ny ray. Apetrao aloha le fototra ahafahanao mahalala hoe ho aiza marina ianao. Raha tsy ao an-danitra zany Andriamanitra no mitoetra dia tsy any ianao zany no entin'i Jesosy.
tsy mamonjy atsika ho any an-danitra Jesosy fa namonjy atsika Jesosy iombona amin'ray any amin'izay toerana misy ny ray. Dia teny aminao androany a ny tanjona hitehirizana antsika amin'ny fahamasinany ao amin'ny teny, ny tanjona nysorany atsika ao amin'ny fanahy, ny antony mahalalana an Jesosy dia tadidio ny ahatonga atsika iombona amin'ny ray tsy mahare ka ho an'Andriamanitra. Ny firaisantsika amin'ny ray, ny ahatonga avantsika ao an-danitra dia ny hifankahita amin'ny ray, ny iombona amin'ny ray, ny toerana tsy sarobidy no izay mitoetra ao. Raha tonga eto amin'ity toerana ity zao tsika dia zao eontsika hiain'ny ten'Andriamanitra ho amin'ny tanjona manokana isika no mifankahita fa tsy ty trano ity midinidiniantsika ato. Za zao tonga eto tsy jery hoe menamena ny lokony seza atao analakely dia izay fotsiny dia mody areo ay tsara be le bafla tanareo fa menareo tsy hanondraka n'le voninkazo ny commune etsy ivelany etsy koa. Tsy zay ny antony natongavana aty fa iona aminao. Ohatr'izay mihitsy ny antony atongavana ao amin'ny toerana misy ny ray. Tsy jery hoe mahafinaritra ny lanitra miaina ny voninkazo volamena ny itsahana fa iona amin'Andriamanitra tsy mahare ka ao amin'ny halleluja. Raha za zao sendra mifindra trano dia tsy tady any bypass tsony nareo fa mitady anany be tongolo ohatra. Raha ohatra ianao ka miziriziry any amin'izay toerana nitoerako taloha ny andehananao efa tsy antsony efa any toeraka hafa indray. Noho izany raha tsy trano mitady avinao fa za dia tsy maintsy makany amin'ny toerana izay misy ohatr'izay mihitsy le izy tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy marety ka ray aloha. Ka ny sarobidy tsy le toerana fa le olona mitoetra ao. Ny fanjakana ohatra dia tsy sarobidy noho ny mpanjaka ao an-trano. Amen. Ny mahafanjakana amin'ny fanjakana dia satria misy mpanjaka ao. Dia ohatr'izay mihitsy ny apokalypsy 4:1-2 mahafantatra reo ve Jauna ne nahita amin'ny fiovan'ny endrika teo tendrombohitra niaraka tamin'ny Petera sy Jakoba. Teo ry zareo dia efa niteny hoe andao hanao lay satria nahoana mahafinaritra be le fanatrehana. Fa misy karazana dingana tian'Andriamanitra sehoana mihoatra noho ny nahafantaran'ireo azy teo aloha. Misy condition tsy maintsy mipetraka mba hahafanao tena mifankahita tsara sy mahazaka eo amin'le toerana mpisandratana sy voninahitra misy an' Jesosy isehoana eo aminao. Apokalypsy 1:2. Halleluja. 1:1-2. Rehefa afaka izany dia indro misy varavarana nivotany an-danitra ary ilay fe voalohany izay efa reko dia tahaka ny an'ny trompetra ny teny tamiko hoe miakara ty dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy rahatr'izay. Inona ny programa? Miakara ty Jauna fa misy zavatra asehoko anao. 2. Ary niaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy ary indro seza fiandianana mipetraka tany an-danitra ary nisy anankiray mipetraka teo ambony seza fiandianana. Ary ny tarehan'ilay mipetraka dia tahaka ny vato jaspisy karmeola ary avana amin'ny tarehina amemeralda no manodidina ny seza fiandianana. Ary manodidina ilay seza fiandianana ilay nisy ny seza fiandianana 420 ary teo ambony seza fiandianana ireo dia nisy loholona 420 mipetraka ny tafitafiana fotsy sady misatroka satroboninahitra volamena ary nisy elatra sy feo ary kotrokorana nivoaka avy teo amin'ny seza fiandianana ary nisy jiry fito mirehitra teo amin'ilay seza fiandianana dia efa nahafiton'Andriamanitra. Hitanareo lesy io zao le zavatra anankiray nitranga tonga tany an-danitra izy misy zavatra tian'Andriamanitra aseho anazy fa tsy tonga dia tany amin'le tomboka se fito tsy tany amin'le zavatra rehetrarehetra tiany aseho aloha fa rehefa tonga ao aloha dia zao iona amin'Andriamanitra. Tonga dia seza fiandianana aloha ny hita voalohany. Mahafantatra reo vao miala eto an-tany fotsiny aloha izy miboky ny Hebreo tonga dia miona amin'i Jesosy. Mifanatrika amin'ny tompo ianao rehefa tafiditra miverina amin'ny tontolo ara-panahy miala eto an-tany. Le feo miteny hoe miakara ty fa asehoko zavatra ianao zay tranga rahatr'izay kanefa ny zavatra hitany voalohany tsy le zavatra tokony aseho azy fa le mitoetra eo ambony seza fiandrianana. Le fisehoana voalohany zakany Jauna fa le fisehoana faharoa tonga tahaka amin'ny maty izy. Zany hoe misy etapina dingana sy voninahitra isehoan'Andriamanitra tsy mitovy amin'le nisehoany teo aloha fa mila maty amin'ny teny ianao vao mifankahita aminy. Zay le mahatonga an'le hoe omboy ho nofo aza manaiky andeha amin'ny fihevitry ny nofo manohitra ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Tsy hoe lanitra ny tanjona fa mba ho tsara fiombonana amin'Andriamanitra tsy mahare ka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Tsy tonga dia toerana aloha fa lay mitoetra ao.
dia tsy iza fa Andriamanitra. Ary tiako fantatsika fa nitanjona sy destination ny ray a dia miahatonga anao a tena hoe ho tanteraka sy ho iray aminy. Tsy misy makany amin'ray ozy Jesosy raha tsy amin'ny alalako. Andriamanitra nitanjona fa tsy lanitra aloha. Ary eto a misy fanampiana kely vitsivitsy tiako hanampiana antsika tsirairay avy a mba ahafahantsika manatsara n'io fiombonana amin'ny raha io. Zay ny antony natongava amin'ny fanamasina. Jaona toko faefatra manontolo ny vakintsika ny trano. Raha te hiaina fiainana feno firaisana amin'ray tsika dia mila manana fiainam-pitokanana. Inona hoe fiainam-pitokanana? Ny fiainam-pitokanana matetika amin'Andriamanitra dia ilaina satria ao anatin'ny fiainam-pitokanana no andrenesantsika ny feon'Andriamanitra manitsy atsika. Fa indraindray izay ataontsika aza dia no heverintsika fa mety. Misy fotoantsika mifaly amin'ny tsy fahamarinana zany satria amin'izao fotoan'izao efa lasa lamody ny miaina ao anatina tsy fahamarinana. Sarotra be ny amin'izao no mamerina ny olona eo amin'ny tena fahamarinana satria efa lamody iainana eto ambony tany zao ny fiainana tsy marina. Ny olona rehetra manao an'izany daholo. Eny fa na zay milaza ny tenany fa miaina ao anatina fifohazam-panahary dia mbola misy ota mamatotra ihany tsy mahapiora tsara n'le motivation mpanompoana ao anatiny. Mahatonga an'le izy tsy tena mirehitra sy mipoka eo amin'le zavatra tian'Andriamanitra andrehetana azy tsara. Hitanareo misy ny atao hoe afo tena izy ary misy ny atao hoe afo tsy izy. Ary tsika eny an-dalana tena ampirehitra n'le fanilo viritsiny dimy endry. Halleluja. Tsy ny fampianarana rehetra no avy amin'Andriamanitra. Ny fampianarana mampiombona anao amin'ny ray, ampitoetra sy tahiry ny toe-panaraka n'Andriamanitra ao anatinao, ampirehitra ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mba tonga anao ho troniny. Zay ny fampianarana kasitran'Andriamanitra. Mangataka amin'ny fanamasina ako mba hanome fanamamantatra ao anatin'ny zanak'Andriamanitra ahafantaran'izany famarinana zany. Jakoba ao Genesisy toko 2:7-4-5-20. Tao anatin'ny fiainam-pitokanana izy lasa nanana fiainam-piombonana manokana tamin'ny ray tamin'Andriamanitra natonga ny anaran'ny Jakoba novaina ho Israely. Voata izy le fitahiana tsy hoe kory niditra tao izy dia nilanja vola be. Voatako naniditra tao izy tonga dia mivoaka avy ao dia tonga dia natanjaka be sady lasa bokina be. Au contraire, niditra tao izy olona salama tsara miverina tao izy mivika fotopeny. Fa zao nahavariana nandresy izy nefa. Ary izy nanomen'le marodrefy nandresy izy le niady taminy any. Amin'izao ianao efa nitolona tamin'ny olona sy Andriamanitra dia naharesy. Noho izany anaranao hovaina atao hoe Israely. Le fitahiana fanovana ny fiainan'ny Jakoba miainga avy amin'ilay famafana ny atao hoe Jakoba taloha sy nanovana azy ho Israely vaovao vokatry ny fitokanana. Ao anatin'ny fitokanantsika dia mandray changement. Fanovam-piainana tena hoe radical, tena hoe tsisy ifandraisana amin'ny teolotsony. Fafana ny lasanao satria le fitahiana ampidirin'Andriamanitra ao anatinao, amaritra ny fiainanao sy ny taranakao. Andriamanitra ny amin'izao te hita sy hamonjy génération be dia be. Tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Ka ny fiainam-pitokanana dia manome vana ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Tsara ny hoe miara-mivavaka amin'ny olona maro fa zava-dehibe no mitokana manome fotoana ionanao sy fiombonanao manokana amin'Andriamanitra. Maro matetika ny fiombonanao manokana amin'Andriamanitra no mahatonga anao mandreha n'Andriamanitra sy mahatonga n'Andriamanitra mahazo aina manovanao satria mandeha lay fafana arak'etaeta mifampiampita misy eo aminareo mianaka. Zany hoe ny famonjena dia mametraka fa itsika dia olom-bovonjy rehefa nandray an'i Jesosy. Fa zao tsika mila miazona fiainana mandrakizay ao anaty amin'ny alalany fanatsika fiainam-piombonana amin'ny fitokanana amin'Andriamanitra. Misy fiainana amin'Andriamanitra tsy ho azonao mihitsiny raha tsy ohatra ka mitokana ianao. Mosesy ohatra amin'ny Exodosy toko 7 Baiboly dia milaza fa irery izy ary tao anatin'io fiainana tamin'Andriamanitra io niseho Andriamanitra teo amin'le roy me miafo zay tsy vahoaka be ny teo fa Mosesy rery niaraka taminy teo ary teo ny fotoana nitenenan'Andriamanitra taminy. Tena mety ny fiara-mivavaka fa ilaina koa ny fiainam-pitokanam-bavaka. Mila zavatra anankiray tsika ahafahantsika manana fiombonana tanteraka amin'ny tompo ao anatin'izay fiainam-pitokanana izay. Misy zavatra neny indray tsy tian'Andriamanitra ho tenenina amin'ny olona be dia be fa tian'Andriamanitra ho tenenina aminao rery. Ohatran'ilay vehivavy teo amin'ny Samaritana teo Patsakana. Izy rery teo dia tonga Jesosy niresaka taminy. Ary tsy afaka niova ny tantaram-piain'ny vehivavy ira niaraka tamin'ny vehivavy be dia be vao maraina izy. Fa soa ihany izy fa nitsoaka no ny fahotana dia niona tamin'ny mpanafaka teo
dia tao anatin'la fionana sy fitokanana nanovan'Andriamanitra ny momba ny tantaram-piaina ny ray manontolo. Ny fanalahidy anankiray faharoa irasantsika amin'Andriamanitra dia ny fahazotoantsika miresaka amin'Andriamanitra. Ny fahazotoana miresaka sy ny fiainam-pitokanana tsy mitovy. Fiainam-pitokanana miresaka manokana amin'Andriamanitra, fa ny firesahana amin'Andriamanitra fahazotoana miresaka dia na amin'ny fotoana rehetra na tsy amin'ny fotoana dia miresaka foana nareo manao conversation. Ianao miteny dia mandre n'Andriamanitra, mifanakalo hevitra amin'ny tompo na dia ho mangingina azy. Tahaka Mosesy rehefa avy nikapohana amin'ny vato dia mila mihaino tsara izy, nitaridalina hoe mila tenenina amin'izay. Fa maninona mahatonga n'Andriamanitra miteny hoe teneno ny vato fa tsy kapohana intsony? Andriamanitra no niteny tamin'ny Mosesy tamin'ny voalohany hoe kapohy ny vato. Fa rehefa avy eo Andriamanitra niteny hoe rehefa avy nikapohana izy tsy kapohana intsony fa hitenenana amin'izay, hiresahana ny dikany. Ny vato dia tandindony Jesosy. Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana ilay izy nikapohana sy mivonoana. Fa aorian'ny fitsangana indray rehefa na tsy ary teny hoe voavonjy ianao dia aza kapohana fanondroany intsony izy, fa hiresao amin'izay izy. Amen. Zany natonga n'Andriamanitra ny teny Mosesy hoe aza kapohana intsony ny vatolampy fa indray mandeha ihany izy no maty. Ozy Andriamanitra hoe teneno ny vatolampy, aza kapohana intsony Mosesy fa teneno izy. Dia Mosesy mbola naninona? Mbola nikapoka indray izy. Zany hoe zatra mikapokapoka. Toy izy Andriamanitra hoe tsy miditra ny tany Kanany ianao satria nanombo ny zanak'Andriamanitra indroa. Ny andrasan'Andriamanitra tsy isika manombo an'i Kristy indroa amin'ny hazo fijaliana, fa itsika miteny ny fanalahidy mampiray antsika amin'Andriamanitra dia isika miteny amin'Andriamanitra. Efa misokatra ho antsika ny fitenenana amin'ilay vatolampy famonjena antsika. Rehefa mihaona amin'ilay vehivavy Samaritana Jesosy amin'ny jona 4 dia niresaka taminy, rano nangatahana, izay ny fanombohan'ny resaka amin'ny jona 4 ny 7 amin'ny 7 azo novakiana tsara ny trano. Rano ny atombohan'ny resaka fa famonjepana ny fiafaran'ilay izy. Ao anatin'ny resaka tsy voatery tonga dia entina ny vavaka ataonao azy, fa mitenena foana, fa mifanombohan'ilay izy mety tsy mety, fa rehefa any amin'ny farany io mety be. Ny firesahana amin'Andriamanitra dia firesahana amin'ny fomba tsotra. Ianao Jesosy niresaka tamin'ity vehivavy ity tsy niresaka zavatra be dia be zany izy, tsy tonga dia hoe any an-tany dia hitanao, tsy tonga dia niteny an'izany Jesosy. Meo rano hoe resaka andavanandrom-piainana. Fa rehefa manomboka miresaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mifarana amin'ny fitombona ara-panahy ay. Zany no mahatonga anao manana révélation foana tsy oro feon'Andriamanitra. Rehefa mazoto mifampiresaka amin'Andriamanitra mety leo ny olona aiza indray izy mitokana hony fa dia neny ve dia tsy misy afa-tsy fitokanany. Zay mitokana ka mahita fi eo am-pandrenesana an'Andriamanitra dia mahita fo Andriamanitra azo nizarana ny tsy ambaratelony. Halleloja. Fahatelo ny fanalahidy mampiombona antsika amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny firaisantsika amin'ny fanamasina. Hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy amin'ny jona 4:17-17. Halleloja. Lorantsika ihany vetivety ny bokon'ny Jona, lavalava kely tsy nali dia tiandeha aingana. Jesosy namalika nanao taminy hoe zay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray, fa na izy misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano zay omeko azy dia ho loha rano boiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ny olona rehefa tena feno fanahy masina dia tsy manana faniriana mihoatra heverina ho tsara noho ny fahatsapana ao anaty fa misy Andriamanitra. Ao anay ozaraiko kely amintsika izay. 9:7 ka hatramin'ny 9:7. Alleluia. Ary tamin'izany dia marina ilay teny hoe ny iray na mafy ary ny iray kosa mijinja. Izao maniraka anareo jinja izay tsy nisasaranareo, olo-kafa ny sasatra fa ianareo kosa nimiditra teo amin'izay ny sasarany. Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany nino an' Jesosy no ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Isoany rano velona ozy Jesosy miboiboika avy ao akibony. Halleluja. Isoany inona ozy izy? Rano velona. Jona 7:7 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:9. Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka niantso hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anantonahaka hisotro. Zay mino ahy dia isoany ny rano velona miboiboika avy ao akibony arak'izay voalaza ny soratra masina. Ka misy ony miboiboika avy ao akibony. Jona 2:20. Rehefa nanisy fofinainy Jesosy, ny mpianany dia niteny hoe raiso ny fanamasina. Zany mahatonga ny Paoly milaza tao anaty vavaka hoe ozy izy hoe ny firaisana ny fanamasina
ao bokyny Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andiny fefatra ambin'ny folo zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanamasina satria rehefa manomboka manantsika firaisana amin'ny fanamasina le ono boiboky ao anatintsika mahatonga an'izay zavatra iritsika ho voafafa fa manomboka tafatoetra ao am-potsika ny fanirian'Andriamanitra zay ny ahafahanao miatrika fiainana ao anaty fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra satria zay zavatra tsy takatry ny sainao lalovanao everinao fa sarotra dia ho amorain'Andriamanitra ny fiainanao rehefa mifankahita ianao amin'ilay fiainana ao anaty mitondra fitsaharana zay mahatapy-dalakalehanao anontronan'Andriamanitra anao eo amin'izay ny active le finoana zay mihoatra noho ny finoanao fa Andriamanitra mampiasa ny finoany ao anatinao firaisana amin'ny fanamasina verina firaisana amin'ny fanamasina zao ny fiseho le izy ny Genesis toko fito amby roapolo Rebeka ny sarin'ny fanamasina Isaka ny sarin'ny ray ny ray Isaka Andriamanitra ray Rebeka fanamasina Jakoba tsikasinareo ary Esau ny endriky ny Jiosy tao amin'izay mety tsika le fanoharana tsaka ny tanora te andrenao kisarisaritsara le izy Jakoba dia mpamitaka sy mpandainga ohatry ny endriky ny jentilisa tsy tao am-poniny ray Jakoba tsy tao am-pony dadany fa izy ny tao am-pony Esau satria Esau manome zay ilaina dia zao le izy nisy nandray le tombony tokony ho an'i Jakoba fa tsy tao an-tsain'i Jakoba ny fahafahana manatanteraka an'le izy satria izy koa nangetaeta mba te eo amin'ny toerany Esau le fitsokiana tenareo teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy Jesosy io teo amin'ny Jiosy izy fa tsy ndraisy ny Jiosy fa ny jentilisa ny nandray azy ndao amin'izay raisitsika io olona io dia tsy iza fa Rebeka reniny nahafantatra hoe zao ny programany ray tsy misy mahafantatra ny programany Esau Isaka akoatra ny Rebeka vadiny tsy misy mahafantatra ny ao am-poniny ray fa tsy ny fanahany tsy maharety ao an'Andriamanitra dia zao ny tombony ho an'ny kristianina rehefa manana communion amin'ny fanamasina dia manana fifandraisana amin'ny ray amin'ny alalan'ny Saint-Esprit ao anatinao ianao dia zao ny zavatra nitranga misy tombony tokony ho an'ny Esau reny Rebeka le izy misy tombony tokony ho an'ny Jiosy reny fanamasina le izy rehefa ny hainao ny Rebeka izy Jakoba io dia nanjary nisitraka amin'ny fitahiana zay tsy natao azy tsy natao any Jakoba le izy fa nitolo-tsain'i Rebeka na conseillany Jakoba hoe zao no ataontsika mianaka enoy amin'izay le izy afaka nakao amin'ny ray Jakoba nandray ny anjara sy nafahany nahazo an'le tsodrano rainy zay tokony ho an'ny Esau zokony satria nisy mpanolo-tsaina tsara izy nahafahany sitraka an'izay tsy tokony ho anjarany nefa azony teo amin'ny fanatrehany ray iza le izy tolo-tsainy Rebeka reniny Esau Isaka ray Rebeka fanamasina Jakoba tsika miaino ny fanamasina satria ny fanamasina dia manambara amintsika zay lalina ao am-pon'Andriamanitra zany ny voalaza amin'ny boky ny Korintiana voalohany toko faharoa na zay lalina ao am-pon'Andriamanitra dia asehony antsika Jakoba niaino ny Rebeka dia tonga teo amin'ny Isaka izy nandray zay tsy tokony ho azy zany hoe rehefa niaino ny fanamasina ianao dia lasa mandray zavatra na tsy tokony anao aza dia azonao raisiny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoy Rebeka hoe raha tianao ny azo sodrano androany zanako dia mitondra ny akanjon'le biby ny vonoana iny tafiana dia amin'izay marokoroko amin'le oditra satria volona be Esau azonao fetraka le izy zay na tonga Jesosy naka ny endriky ny Jiosy Esau naka nofo tamin'ny Jiosy izy fa ny Jiosy tia novonjena fa ny jentilisa koa lasa tafiditra tao anatin'ny programa mpamonjena rehefa hitafio Kristy tsy maharety ao an'Andriamanitra hitanareo izy lasa hitafina Kristy tsy le fitafina mahazatra tsony satria le fitafinao amantarany ray anao ka tonga anao voaeliky fa rehefa nitafy an'le volon'le biby izy zay avy nyvonoana alleluia zay tanididiny Kristy sorona ao atsika dia zao nitafiny
Jakoba le izy nataony teo amin'ny tanany dia nisafosafo ny dadany dia natao tanaotran'izao no le parti safosafony iny niototra ozy izy oatra noditra Esau fa ny feo Jakoba ihany dia nohaniny le anipy aloha iza le anipy nomena halleloia fa zao ny zavatra nitranga rehefa aveo azavaiko le izy vita le izy azon'le tsodrano wow ary rehefa azon'le tsodrano tsy miverina indrotsony ny fahafahatsika misitraka ny famonjena sy fiombonana amiray dia tsy avy amin'ny ezaka nanantsika fa ao anatin'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra ahatonga antsika ho tafiditra andray izay tsodrano tsy tokony ho antsika fa ho isan'ny olona isitraka ny famonjena amin'ny alalany ihany koa. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Io le endriky ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy izay anekenin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fiombonantsika aminy. Aza mitondra ny fitafianao raha te hita ny tavan'Andriamanitra ianao, hitafio Jesosy Kristy ary aza manatateraka ny sitrapony nofo sy ny filany. Amen. Fa mandehana araka ny fanahy dia ho hitanao fao anatin'izany fiombonana izany isy firaisana mahavariana kely ary tsy ho takatry ny sainao mihitsy isy eo aminao sy Andriamanitra. Ny fanality faefatra ao amin'ny firaisana amin'Andriamanitra ny fiankofana marina. Maro ny vavaka azo atao amin'Andriamanitra fa rehefa tonga am-piankohaka marina tsika dia miaina amin'ny fiombonam-piankofana amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina misokatra ho antsika ahafahantsika miditra sy miombona amiray. Genesis 3:20 ihany ny sarin'ny adoration tena izy. Dia ozy izy Jakoba tamin'ny mamany. Jakoba Jona 3:7 hoy izy anaovy anipy aho hozy izy ny dadany amin'ilay tiako. Anaovy anipy aho amin'ilay tiako mba izy tsofako rano anao. Ny olona tsy fantatry Jakoba hoe inona le sakafo tiany dadany satria tsisy mahafantatra ny zavatra tiany ray afa-tsy ny fanahiny. Fanahiny eto le vadiny. Ohatran'iza moa le tianao fa sy le akafizinao ry dada fa tsy fantatro. Zay ny anatin'ny fony Jakoba. Ny ilaina tsy rehefa misakafo dia mety daholo fa le sakafo tena mety ary le tiany le dadany. Raha sy tongolo ohatra le izy ao amin'le ingrédient mety tsy tiany le izy dia mety sotrokely ho eto any dia tsy misokatra ny fony. Mety hoe le sakafo menao mety misy ingrédient tsy izy ohatra hoe asianao sakamalao nefa tsy tia sakamalao dia mety ahilika an'inona hoe asianao be girofle be dia makofona. Toy izy Jakoba. Ahoana moa ny efatarako an'izany? Tsy zany mpikarakara sakafo fa maman izy mahafantatra an'le tiany papa. Misy mpanompo ao an-trano mety mahafantatra an'le izy koa. Mama nefa ny tena akaiky indrindra mahafantatra an'le izy. Tsy zany mpikarakara fa izy. Fa nahoana ianao no aty amiko no mangataka sakafo zay sakafo tsy haiko akory, le mety aminao tsy fantatra akory, tsy haiko ny goanao. Zany mahatonga Rebeka niteny tamin'ny Jakoba hoe ianao fotsiny manao an'le ondry na le biby ho vonoina fa rehefa maty le izy ho eto aty andrahoiko. Tsika nanolotra an' Jesosy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana fa nahandro dia tadidio tsara ahatonga le izy atsiro ambavany iray dia ny fanahy masina rery. Lazaiko aminao tsy ianao ny mpamboatra. Ozy izy Rebeka hoe izany mikarakara. Ozy izy ny fanahy masina hoe le karakaraiko no omenao azy. Rehefa omeko anao le izy dia anao no mitondra an'le plat voakarakara mba isy itsofa ny rano anao. Halleloia. Hitanareo le fiara-miasa antsika ao anaty communion. Isika tsy mahafantatra ny zavatra tiany ray fa isika mila makao amin'ny firaisan'ny fanahy masina mba ho andrahoana zay zavatra tiantsika ho atolotra ny ray mba hahatonga mifanatitra sy adoration zay ataontsika ho ankasitrahana satria le ankasitrahana tsy le tiana ho entona fa le tiany fanahy hitondrana. Alleloia. Ao vetsika atsanganodro ny tananao anatin'le communion andro ny Pentecoste koa tsika zao mila mahafantatra tsara an'izany. Amen. Ka raha tsy mahitsy tsara ny adoration anao dia anaonao foana ianao. Zay no mahatonga amin'ny fivavahana sy ny toroteny tsy ketrika avy ao amin'ny fisainana andoliana mba hanomezanao zay zavatra tian'ny olona fa zay zavatra tian'Andriamanitra hoentina omenan'ny olona mba hampivongivona azy izy fa hapety ny fiainana iny. Ny adoration an'Andriamanitra omentsika azy dia le tsy nomanitsika fa ilay fiankofana no karakarain'ny fanahy masina napetra ny taopontsika hoentiny eo anatrehan'ny ray. Fiankofana dia fanalahidy teraka avy ao anatin'ny fankasitrahan'Andriamanitra amaritana ny faneken'ny fotsika
manaiky hotariana satria tsara fiombonana sy manana intimité amin'ny fanahy masina. Ary tandremo fa tsy ianao mimpahandro fa ny fanahy masina. Mila mahay mampivelatra tsara tsika ny fianonana ny fanahy masina. Fanahy masina irery ihany no mahalala izay tiany ray hohanina. Amen. Noho izany aoko mpahandro mahatoky tsika ao anaty fiombonana mba hahatonga ny fanahy azo aina hanolotra izay tiany ray amin'ny alalantsika. Nefa tsika ny ihany no misolatsolona tonga eo amin'ray tindraia ho tompo rehefa avy mitondra ny nahandro matsiro ery lay anipy rehefa eo amisitraponao anio maraina nety zao iankoka minao tiao ilaza fa tiako iana. Ataontsika teatarina. Alleluia. Ny fanalahito fahadimy ao anatin'ny fiombonana amin'Andriamanitra dia teraka avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Inona hoe fahalalana tsara an'Andriamanitra? Ny fahalalana tsara an'Andriamanitra dia manokana anao amin'ny firaisana lalina aminy. Izany no mahatonga Mosesy ny teny hoe asa io ihany tavanao. Ampafantaranao ny lalanao ahitako fiteo anatrehanao mba ho fantatro bebe kokoa indray ianao. Ny fahalalan'Andriamanitra dia manome antsika ny fahafahana misokatra anana fotena iray sangetahita n'Andriamanitra mihoatra. Satria arakarak'izay fomba hitenenany amintsika ny sokafantsika eo anatrehany bebe kokoa. Marina zany sa tsy marina? Misy fotoana ianao mihaino filazantsara hafa dia mifanaraka amin'izay filazantsara hafa renao ny approche-nao amin'Andriamanitra, ny fomba anakekezanao amin'Andriamanitra. Fa rehefa manomboka mialalandalina kokoa ny filazantsara voarainao dia misokatra ao anatinao ny fahalalana n'Andriamanitra. Anakaiky azy bebe kokoa dia renao mihitsy ny etapy io. Tsy mila hoe niakatra amin'ny degré ambony non, ianao dia mahafantatra mazava fa hoe ohatrany misy fiombonana hafa mihitsy nanomboka nandrenesako ny tena fahamarinana lalina lazay ny tenin'Andriamanitra tamiko. Hitanareo, manampy sy manosika anao ao anatina qualité na communion na kalitao na communion tena fiombonana tena mety amin'Andriamanitra ny fitombonao ara-pahalalana ny aminy. Ny fahalalàn'Andriamanitra dia manome vahana ny fonao anakaiky azy. Noho izany ny firaisanao amin'Andriamanitra, ny fomba anakekezanao azy sy ny atonganao tena free afaka tsara miaraka aminy dia teraka avy amin'ny fahalalanao tsara azy. Jereo fa rehefa avy mitombo fahalalana ny olona anankiray dia manomboka miova ny fomba firesahany amin'Andriamanitra na ny fomba fivavahany aza manomboka miova. Tsy le misy fotoantsika eto aloha aingana be mihitsy rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra amelabelatra ny filatsika reto ny zavatra ilaiko. Fa taty aoriantsika rehefa manaton'Andriamanitra lasa miazakazaka tsika maneho amintsika hoe ty le zavatra mampety an'Andriamanitra sy ilainy amiko. Ny androso ara-panahy bebe kokoa. Misy fotoana zany ohatrany hoe fahadalana zany efa nentin'ny tompo ohatrany hoe ahilika fa le zavatra ilaina ihany no asisika. Nefa amin'izao vanim-potoana faran'izao efa lazaiko omaly. Tsy mitovy mihitsy ny afatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Solomona sy Moïse. Tsy azo ampifamadika ireo fa olona anankiroa samihafa no nampiasan'Andriamanitra azy. Ndray taberna kely hoentina mandeha satria tsy maintsy hivoaka ny Egypta ry zareo. Ndray tempoly satria efa tonga eo tanàna izy. Zany hoe ny fampiorenana, halleluja, sy ny fanatrehany eny an-dalana tsy mitovy. Rehefa tonga tao amin'ny tempoly ary le taberna kely feno setroka ny trano, ny mpisorona tsy afaka niditra satria tsy omby loatra indray le trano nomenan'ny Solomona satria efa mitetika Andriamanitra trano tsy natao tany mitoerana. Ary zay mahatonga ny andro Pentecoste tonga eo amin'ny isam-batan'olona satria efa te hitoetra ao anatin'ny olona tsiray avy Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Zay communion zay no meantsika lanja mba tonga mandrakizay ho voatahiry sy ho voazona ao anatsika ary rehetra tsara ny jiro mandra-patonga amin'ny fotoana iverenany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Rehefa mitoy ny resaka dia ny tombo ny fahalalana vehivavy azy. Mihoatra no nisy teo aloha le izy. Tamin'ny voalohany, ianao jiosy no resahana. Za Samaritana, jiosy, ozy ianao jiosy, olona tsotra. Fa tsy soreny Jesosy. Tananao ny olona mora tafotoana be rehefa tenenina hoe raha vao tsy tononona amin'ny anarany ianao apôtra na ohatrohatr'izao dia misy tsy milamina. Jesosy ny grady ambony indrindra. Izy ny grady. Ozy izy le raha matoa. Ianao jiosy, za Samaritana tsy tafotoana izy. Ozy Jesosy, eny
tsy ifandraisany amin'izany milamina dia niteny amin'izay Jesosy naminany tozindrisy rehefa ary ianao mpaminany niova le jiosy teo rehefa nandeha le resaka dia niova le considération arakaraky ny fitombony ara-pahalalana an'Andriamanitra rehefa mazoto miaino an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra mampitombo ny fisehoany eo amin'ny fiainanao ara-pahalalana hoe miala eto amin'ity dingan'ity ianao fa isehoako eto amin'ity dingan'ity indray ary ianao mpaminany Alleluia dia farany atao anatin'ilay izy somary nahavariana takeony hoy Jesosy ary ianao Messia voalazanao miakatra ambonimbony kokoa indray eo amin'ilay dingana hoe nahalalana azy ho mpaminany ny fitoerana maha-Messia azy dia hoy Jesosy izaho no izy. Alleluia. Ny tombo fahalalana mihoatra raha vehivavy arakaraka ny nandrosony nampiova ny considération na ny fanomezany lanjany Jesosy. Mivavaka hitombo fahalalana marina ianao mba hatonga an'Andriamanitra azo aina miaraka aminao ara-piombonana. Isak'izay mitombo sy mahita endrika hafa le vehivavy dia miova amin'ny fitondran-tenany. Fitondran-tenany, fomba fiteniny, comportement sy rehetrarehetra nanomboka ny aniova. Niova niaraka tamin'izay koa ny fangatahany. Tamin'ny voalohany izy mangataka Jesosy nangataka rano dia nanomboka anao dia nameny Jesosy azy le faminaniana fanambarana ny lasa voaraina dia nanomboka nandray fanambarana sy révélation tamin'ny amin'ny Jesosy izy dia nanomboka niova izy. Ny tanjony tamin'ny voalohany akarano fa mangetaheta fa ny fiafaran'le resaka dininy hatramin'ny sininy. Halleluia. Ny mahatonga anao le zavatra mahamesatra anao hatrany aloha reny mbola hoentinao eo amin'ny fanatriny tsy mbola tena niona tamin'ny Jesosy marina ianao fa ny olona rehefa avy miona amin'ny Jesosy marina manadino maizy azy ary tsy mahita fa tsy maizy ihany Jesosy. Halleluia. Eo le fata faratapiny eo anatin'ny communion. Inona mbola mihazona anao tonga eto? Na le vehivavy aza niona tamin'ny Jesosy nadininy sininy. Akarano ny atongavany eo zany rano zany mbola ambony lavitra ny vary sy laoka ny olona mangetaheta ary le toerana tsy hoe any amin'ny toerana mahafinaritra fa any amin'ny désert io toerana io toerana tsy dia be rano ane io toerana io fa zao adino le vovo adino le rano rehefa voaray le fanambarana fa inona amin'ny etaetanao eto tany ka tonga anao hiembotra nefa mbola tsy tanteraka mbola tsy feno ny fahatakaranao anatinao ny amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Raha vao fatany fotsiny hoe mpaminany Jesosy dia niala teo amin'ilay zavatra zao tontolo zao izy nanomboka nahita zava-panahafa dia nanomboka nyresaka fiakofana amin'izay Jesosy nanomboka nyresaka fiakofana amin'izay Jesosy amin'ny Jona 4:9-10 tamin'izy nalala fa Mesia Jesosy dia tsy nangataka ninina tsony amin'izay izy fa tonga dia nahafohy ny sininy mpaminany napiditra momba ny fiakofana Jesosy tapitra nyresaka momba ny fiakofana niteny amin'izay Jesosy hoe Mesia nadininy amin'izay le siny lasa izy niazakazaka nytory teny eny an-tanàna ray manontolo. Hitanareo raha mbola misy zavatra mihazona anao eto an-tany mbola tsy feno ny fipetra-piombonana misy eo aminao sy Andriamanitra. Raha mbola misy zavatra mampahararary anao andaony eo atsika izainy raha ho avy le ndray mpimaso izy ndasony ndray mpimaso ny eto an-tany vetivety fô dia ho any an-danitrany ny zanak'Andriamanitra miomana ho any zasy ianao tsy anany ihany. Alleluia. Fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovany sika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary maty atsangana tsy olo intsony ary isika hovana ndray. Fa ity mety loha ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Zao tsika miaina ao anatin'ny fandresena ny herin'ny fahafatesana. Ny fiombonana manomboka dia ny ety ambonin'ny tany. Zay mahatonga ny tompo manomana antsika ho ao anatin'ny fanahintsika miombona tena sy raha amintsika. Efa nazavaiko tamintsika. Zany hoe vonona mialoha amin'ny fotoana hampakarana zay no mahatonga anao hoe piomana ho hampakarana. Ny fiangonana dia piomana ho hampakarana.
noho izany ny tena fiainana faratapony indrindra tokony isainatsika rehetra dia ny ety amboniny tany tsika dia zao hoe aoriany zao fiainana zao Andriamanitra dia manomana toerana tsy manam-pahataperana amina fahatsarana ho ahy mazanany ahy. Ary zay fotoana zay dia manomboka homanin'i Jesosy taoriany fitsanganany tenany tamin'ny maty, satria ny hery ny fitsanganany tenany tamin'ny maty dia mahavita manomana mandra-pahatonga eo amin'ny fotoam-panovana. Alleloia. Amin'izao fotoana izao zany Andriamanitra na mahita an'ity vatanao ty mbola velona mitafinofo azy dia efa vovoka io anatreny, satria tsy mangarika an'io Andriamanitra hatramin'ny farany. Satria amin'ny fotoana iverenany maneno ny trompetra ndray mpimaso ataovatra hoe masona ataovatra le rapida indrindra demi seconde ray ny seconde ray nefa ray efa vita ty mbola tsy tapitra akory le ray dia ty netony demi seconde ny anovan'Andriamanitra anao tsy eto ambonin'ny tany. Aiza daholo le trano fito amin'ny roapolo ny adivana tamin'ny fianakaviana. Niezaka nataonao nandritry ny roapolo taona nandotonao fonao ndray ny mpimaso dia tsisy anao tsony. Inona zany no antony atonga anao ampifandringotra loatra ny fonao amin'ny tany ka atonga anao akahalan'izy. Iainao anatin'ny fitsangatsangana izy zavatra mora levona mora potika. Dia io ve tsy vitanao mihitsy naharitra kely an'io mba hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy iorona ho volontén'Andriamanitra. Anaiky iombona amin'ny fanamasina mba hoisan'ny olona voatahiry hiaina ny mandrakizay passage raha misy eto ambonin'ny tany fa leo miaina zay manana an'izany 20 taona. Leo miaina zay 20 taona zany. Misy fotoana ny tianao miaina satria mbola tanora ianao e. Fa rehefa miantefantitra ianao manomboka ohatra somary mikisakisatra sy misatrisatra efa ny anatinao ao efa misy vavaka ataonao tsy fantatry ny manodidina azy hoe tompo mbola hoety ihany ve tompo, satria tsy fanaperana ny eto. Amboary Dieu zao ny fiainam-panahy manana firaisana amin'i Jesosy, mivavaha isan'andro, mamelahy eloka amin'ny fotoana rehetra, tiavo zay tokony ho tiavina, zarao zay tokony hizarana fitiavana marina, mijoroa vavolombelon'ny teny fahamarinana fa amin'ny fotoana hiverena amin'ny mpapakatra ndray mpimaso dia miovy ianao. Alleluia, alleluia. Amin'izany averiko indray betsaka mieritreritra hoe fa inona ny zavatra mitranga Jesosy fa inona ny zavatra mitranga. Tonga eo amin'ny fanatrin'Andriamanitra tsisy fipetrany ray sinoana ray ary, tsy tena mibebaka ianao raha sanatria tsy tena mibebaka ianao. Tonga eo amin'ny fanatrin'Andriamanitra ianao tsy niezaka akory hampiasa ny fonao anakaiky an'Andriamanitra hijoro amin'ny sitrapony zay teny tonga eto. Tsy ahoana hitanareo manomboka miasa amin'ny fanamasina hatramin'ny fanitsiana fangalarana connexion, tsy hoe minono amin'ny gentilisa akory. Posy ny fanamasina tsy izy io. Dia zay vao nandre pasteur sandratra hoe verina ny feon'Andriamanitra. Ilainy ny vavolombelona ohatry ireny. Fa na pastera be ohatranay tony aza misy foana ny irika tiany devoly amin'ny lina lalina tsy hifantohana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy tonga eto tany na maronota ianao na hiaina ohatran'ny fiainan'ny olona tsotra fa olona miavaka ianao satria miambina manana jiro tokony hirehitra fa samy virjiny ny folo fa tadio to Jesosy ny tena fotoana hiverenany reo virjiny folo reo maneho amin'ny fiangonana fa misy ny dimy miambina tsara nampirehitra ary misy ny dimy nanao tsinitsina satria ohatry ny ela mipapakatra. Ary raha tsy mitandriny ianao be ianao mieritreritra hoe nareo ny dimy adala alao ifanilika fa zay hita eo rehefa miverina ny tompo. Inona ny fampianarana ho entinao anamarinina ny zavatra tsy mety ataonao? Fampianarana ve mampatory ianao anaty io tale izy? Sa fampianarana tonga anao andrehitra jiro tsy hainao anaty fahotana fa teny hitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluja. Fotoana hiverenan'i Jesosy etsika vita amin'ny fivoriana ny rarina tonga dia banga seza tsisy tafapetraka intsony fa ndao ny antsika isaina lasa ny roa natena na ao an-trano azy baiboly dia milaza fa misy eo ampandriana ozy izy ny ray ho raisina ny ray ho avela. Tairao fa sao dia tsy taitra, tairao fa sao dia tavele nananaitra sampa tairao azavele. Aminanina meu zulike 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 kiretako mandrakizay hijenan Jesosy aho e. Halleluja.
dia ndao ny atsika isaina tsy vitanao zany raha ho atokantrano ianao hitanao mivady aman-jana koa fa variana dondomy izy efa tsy mitovy amin'ny talohantsony ny fotoana ndao hiary hivavaka atsarao io fiombonana amin'Andriamanitra io nareo ve tsy mahita hoe ny zavatra nitranga tany aloha efa manomboka tena ny zavatra nytenenin Jesosy rehetra tany 2 arivo taona lasa mitranga daholo zao ny zavatra rehetra miseho ny atsy mikorotana ny atsy milamina ny ary ohatra ny mila ananina kely zao tontolo zao mitadiko ianao zao na manao voyage ary ianao zao raha tsy manana fanahy masina dia tena mila mivavaka sy mandohalika tsara fa tia ianao tafadisy lalina re amin'iny tifiriny Russie ariva averiny fa samy vita any amin'izao zany tsy hitsangy zany amin'ny anaran'i Jesosy fa le zany le aty zany mananotanina le aty tsy lavitra fa eo ihany na zao tontolo zao ary zany efa miketrika ny anakorotanana sy anapotehana ny tany ny devoly zany efa teanao le maximum higagnena fanao any amin'ny elo dia anao zany ve manana an'Andriamanitra tsy tahiry zavatra kely tsisy dikaneny ajanony fa tena mitsotra aminareo ny tena ny olona ara-panahy mahalala fa tsy tia fiainany ity ny fanaperana raha mbola ohatr'izany no mitonga eto hoe mbola mieritreritra hoe tsy fantatra ny fiainana ny fahafatesana dia efa tsy haiko intsony no manjoanao fa zay tompoko dia tena milaza fa orian'ny fahafatesana misy fiainana hafa tsy manam-patapena ny man'Andriamanitra ho antsika zany ala teo amin'ny vatako misy fotoana nahita amin'ny vatako ambony fandriana nefa ny fiainako ohatr'izao mitoy ihany fa rehefa niantso tsisy reny tao an-tranontsony satria misy hevitra manelanelana ohatr'izay le fahotana raha amin'Andriamanitra fa rehefa tonga amin'ny ara-panazy ianao dia tsy reny le ntsony miantso manahitra tsisy tahitra allo fosy izy Andriamanitra na misy maty miverina rao izy eny ambony tany tsy haino zany rehefa mafy ny fony ka tandremo io fo mafy io zatra mihaino tenin'Andriamanitra fotsiny fa tsy mandray tenin'Andriamanitra apreto ny jiro iombona mitombotsika androany atovy azo antoka fa rehefa mitombo ny révélation mitombo ny fahalalana mitombo ihany koa miova ny attitude manomboka miova ny any anatinao satria manana tanjony ianao rehefa neny ny tropetra ndray mpimaso dia miovintsika rehetra satria ny fanovan'Andriamanitra anao anie tsy ela be eo ny olona rehetra zany miaingy dia ndao ny tsikeritrehitra le olona efa vovoka ny anaty fasany reny tonga dia piov tonga dia vetivety dia miova hita daholo zany mitovy daholo ny olona rehetrarehetra fa tonga dia manjavona daholo manjavona dia eny amin'ny raha an-lanitra ianao mifankahita amin'le fianakavianao kely rehetrarehetra reny le lasa teny aloha amin'izay dia reto daholo ry zareo eto iny Jesosy mijoratra zao ambe aty amin'izay zany zanako zany niaritry nareo teny ambonin'ny tany tena finaritra karaha misy fitiavana indrindra ao anatin'ny fiainam-piankonana andao anao ny sitrapon'Andriamanitra andao ampandefitra ny ampopodiso toerana rehetrarehetra andao tsy avona ampo fa alemy fanahy rehefa mandeha tenin'Andriamanitra ary andao hijoro ho vavolombelona zany teny fahamarinana zany mandra-piaviny alleloia tsangantsika eo amin'ny toerana misy atsika iombona aminao zay Andriamanitra androany anome lanja amin'ny endrika hita maso ny communion maro praizana tanteraka fa ny fiainanay dia fiainana avy aminao mandraka androany dia tsapanay eto anatin'ny fonay fefa resy ny fahafatesana fa ny fotoana ampakarana kosa ny fotoana anankiray andevonana azy levona tanteraka ny fahafatesana tsy mitovy ny hoe fahafatesana resy taorian'ny fitsanganana ny herin'ny fahafatesana azo baikoina azo fehezina ny fanasitranana azo tononona amin'ny anaran'i Jesosy satria efa nitsangana izy fa ny tena heriko avana miafy natao mbadiky ny révélation ny fitsangananao tamin'ny maty Jesosy dia ny anananay antoka fa izy fotoana ndray androany ho levona tanteraka ny amin'ny fahafatesana zay vao vita ny aminy satria na satana aza zay tompona andraikitra mandatanteraka izany teo amin'ny fiainan'ny olona vokatry ny famitana dia ho tsaraina noho izany androany mialohan'ny fotoana rehetra Andriamanitra hiatrehanay ny fandevonana ny fahafatesana dia hijoro zay fefanandresy ny herin'ny fahafatesana amin'ny anaranao amin'ny alalanao amin'ny alalan'ny fiombonanay aminao androany samy mirava ao anatin'ny fony ny zanaky ny fanekena rehetra zay natsangan'Andriamanitra iombona aminy Jesosy Kristy tompo maty ao antsika zay le pasika ao antsika rehefa matsiaro tsika an'izany dia matsiaro anatin'ny fotsika hoe tsy miady reritsika fefa nisy naka ny toerantsika noho izany mifalisy miravoravo anatin'ny fonao aoka fotsiny ny famerenana ny ao anaty ho amin'ny lalan'ny fibebahana marina mba hiombonantsika tanteraka tamin'ny hafatesany ny endriky aseho ny endriky ny fitsanganany ary koa ny fanantenantsika ny fiverenany fa ho ao aminy mandrakizay tsika ao Jesosy tompo tamin'ny ala zay namadiana azy rehefa nandray mofo izy tia ny tenako izay vakina ho anareo zao natao ho fahatserovana misora azy sotra tompo
tak izany koa ndranomboaloboka zay maneho sy manambara ny firaisantsika tamin'ny tompo ary ny fiombonantsika aina aminy ty ilay fiainana mandrakizay natolonao atsika tamin'ny nandatsahany rany famelana ny fahotantsika zay fanekena vaovao sady mandrakizay nalatsanao atsika fampiombonana amin'ny tanteraka nitomboka se nyfamelan-keloko asoa ny fanahintsika dia nataony eo amin'ny kapoaka mba atsika antoko amin'ny aintsika fa olona manana famelan-keloko ao amintsika ary natao iombona sy iray fitiavana aminy izy no efa nandatsaka ny rano atsika ananatsika antoka fa ny fanahintsika dia natao velona mandrakizay ao aminy ozy isaky mihinana mofo ianareo ka misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako ianareo mandra-piaviko misora azy sotra tompo fa feno ny fipetra reko sy tsapako ny asambidiny fitiavanao ilay nivana amin'ny fotoana anankiray ampakarana tondray ny mpimaso ino zany ifantsony zany Andriamanitra no nefa niombonako tanteraka maneho ny tenanao ato anatiko sy ao anatiny atsiray avy ihany koa aoka ny tenanao sy ny ranao hiasa mahery eo amin'ny fiainanay mba isy fiatraikety amin'ity mofo ity raha mbola ilaina ny ampiasanao azy ny endriky ny mofo sy ny ranom-boaloboka zay nysotroana maneho ny tenanao sy ny ranao mba ho velona ao anaty fahasalamana tanteraka ny zanakao ao anaty tanjaka tanteraka ny zanakao ao anaty fahasalamana tanteraka sy hery fiaino avy aminao tanteraka ny zanakao ahafahany manompo anao azo hainao anatin'ity tena mandalo ity ny fahatsaranao ary ny voninahitrao indrindraindrindra vovany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy ny fonao manontolo makasitraka tompo misaotra tompo amin'ny zavatra rehetra misaotra amin'ny fiasanao misaotra amin'ny famindraponao misaotra amin'ny tananao misaotra mikasika ao halleloia voninahitra ny eo anao rery mandrakizay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta amen za mbola misy mandeha aloha no tsy mifanaritra sy ny filazantsika aorinan'izay dia alleloia azo toerana miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny misy tenin'Andriamanitra manambara hoe nofo sy mifanahy dia mifanohitra tsy mifankahazo mihitsy fa rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny fanatitra sika tadidio fa sy ny vola dia mifandray amin'ny tany mifandray amin'ny nofo fa fampifamatorana zay voarainao eto tany amin'ny ara-panahy ny fanatitra ataovy azo antoka fa zay rehetra iainanao zay rehetra azonao dia ampifamatorana amin'Andriamanitra amen fotoana zany anomezanao tsara indrindra zay tena everina hoe ty tena mampifamatotra amin'ny tany omeko an'Andriamanitra ty dia mino aho fa voarainao zay fanentanana fo izay mba fahatsika tsiraray mifandray amin'Andriamanitra miombona amin'Andriamanitra araka le toriteny teo fotoanantsika raha pitso Pentecote tsy misy fiangonana moa tsika afaka hoe iarahana raha pitso fa kosa misy amin'ny HVKL events manentanantsika manokana mba anaraka an'izay dia ho an'izay any an-trano zany na ohatran'izany dia afaka manaraka fotoana Pentecote HVKL mission ntsika amin'ny HVKL events raha pitso raha afaka pitso kosa ny fotoanantsika eny amin'ny bypass eny amin'ny centre bypass entanina mandrakariva raha afaka misoratra anarana anao tena tsara satria misy sakafo mba iombonana kely surprise fa na zany raha mitondra ny fitaovam-pihinanana zay fitaovana isotroana ihany koa dia mitondra sakafo zay sahaza ho anao raha ohatra manao tiany hafa dia ataovy be da be dia zarao zay mifampizarana any mety daholo fa antsika miara-mifaly miara-mikorana miaraka amin'ny lalao eto tsika tsy afaka amin'ny lalao fa antsika afaka amin'ny lalao dia araroty ny fiarahantsika amin'ny latsinainy zany tsy sekoly talata manomboka ny sekoly mpamana olana etsy amin'ny shoprite Analakely deuxième étage manomboka amin'ny fito ka hatramin'ny valo sasany larbi sekoly pitahina sy fanambinana manomboka amin'ny fito ora ka hatramin'ny valo ora sasany zoma dia miverina eto tsika voninahitry ny tompo zany rehetrarehetra zany efa nisy moa teto ny ataontsika isaky ny zoma le fampilazana ny inona moa izy ity ny momba ny centre efa nilazay mpanompon'Andriamanitra fa ho atao mangarahara le izy
dia ho tanterahana mangarahara tokoa. Raha misy mety manana fanontaniana ka hoe mety hoe ohatra ny ahoana marina izany mila detay tsy maninona mihitsy dia afaka manatona pasteur sandratra dia ampisehoana antsika hoe zao ny detay en compte rehetrarehetra fa isorana ny tompo zany isorana ny tompo fa mananika ny any amin'ny 8 millions d'ariary zany zao ny olona nanolotra dia andaontsika tehaka mafy ny tompo aloha dia tena hoe tsara be tsara ny tompo fa tsy valapatra amin'izay tsika satria efa kely sisa dia ho vita ny centre ianao no sahirana hoe takizay nanome dia izy efa vita sahady fa miaza araroty ny fotoana asanao vatsoa alleloia andaontsika hitsangana anolotra fanatitra fa folokarena sakrifisy ray amin'ny anaran'i Jesosy zay tompo te hiombona aminao foana zay tompo te hiaraka aminao foana tsy te hisaraka aminao zay ary tianao zay akasitrahanao dia anisan'izany ny fanaporofona hita maso manolotra fanatitra zay fa folokarena sakrifisy tsy mifandray amin'ireo zay fa nifandray aminao fa zay nataonao taminay ihany no averina ihany aminao tompo satria nitahinao zay tsirairay avy makasitraka anao zay midera mankalaza manome voninahitra anao zay ray dia misotra tompo amin'ny anara maherin'i Jesosy amen. Tiaka mafitsika voninahitra ny tompo. Alleluia, alleluia. Dao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Mariana trano moa zany fa ny fotoanantsika ny latsinain'ny Pentecoste dia zay mbola tsy manana fotoana moa zany ho an'ny ankonana fa rehefa misy programme ianao tsy maninona koa fa arovan'Andriamanitra foana any amin'izay andehanany tsiray avy ny zanany. Amen. Misy fotoantsika eo amin'ny toerana misy ny centre etsy bypass izy io misy fanondrona ihany any an-dalana eo amin'ny gastro manomboka misy lalana miakatra kely ohatry no any aminay iny dia ao avaratra kely eo le toerana zay toerana mahafinaritra isorana ny tompo hoe mbola tsisy nininina akory ny taratasy vola voamboarina fa ny tompon'le izy mihitsy no nyteny hoe tsy maninona izy sy ny fianakaviana hoe tonga dia fa azo atao na tonga dia nangana ary tsika dia tsy mampaninona ny zareo ty fa mafy be ho an'Andriamanitra. Halleloia. Fa tsika tsy manao hoe mpangalatra connexion ataontsika ara-dalàna zay zavatra rehetra tokony ho atao. Amen. Zay no nandrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Raha ny antony mantsy tsy maintsy anantsika toerana fa raha zany tena tsy nasitsika toerana mihitsy eto tany. Amen. Satria ny tena mahamaika atsika dia nitory filazantsara manerana an'izao tontolo zao. Ary matetika raha indraindray ohatra somary mampikatsonkatso ny zavatra rehetrarehetra misy fotoana raha-pahafahana zay vola voangona aloha dia andao hitory filazantsara foana lasa mandeha mamonjy fanany amin'ny sisiny rehetrarehetra any amin'ny ezaka maro samihafa zay tokony hametrahana amin'ny zavatra tokony atao ihany koa ao am-pon'Andriamanitra satria tia tsika loatra zao Jesosy zao dia tsy tsika koa ny olona akaiky atsika sy manodidina atsika ho any an-danitra miaraka amintsika tena vesatra opontsika zany sady zany andao alohantsika ity tanana mafy be ho an'ny tompony amin'izany. Tadiova tsy zavatra antery zany eto, tsy zavatra antery eto. Tsy hoe raha vao tsy manao any centre ianao dia manjary manano tsisy menasy zany eto. Tsy mivolanao ny ilaina fa ny fonao. Rehefa tena tian'Andriamanitra ianao tsisy antery zany eto fa mety tonga dia ianao mihitsy ny andeha amin'ny compte eo dia miteny dia aiza liana dia amin'ny herindray dia hitanao hoe tiany nomeko ny tombo ohatran'izao le izy. Afaka verifiena tsara le izy hoe zao fa nivelarina mihitsy le izy ho an'ny rehetra. Ndao ity tanana mafy tsara an'Andriamanitra ny amin'izany. Halleluia. Vitatsika soma tsara ny centre tokanana sy ny rehetrarehetra taontsika faran'izay mba mahafinaritra koa satria toerana ao antsika le izy. Amen. Dia tanterahantsika amin'ny foa makany foana. Misy toerana manokantsika manomboka misy école biblique amin'izay ao manomboka misy ny rehetrarehetra zay ilaina rehetrarehetra amin'ny centre zany feno ary ny tompo miteny hoe 24 heures sur 24 io tsy katona fa hira fiderana vavaka zay mangety etan'Andriamanitra dia makao afo tsy maty mandra-piveriny tompo le izy. Misy dikany daholo matoro zanak'Andriamanitra rehetra nomena talenta momba ny fiderana soran'ireo nataon'Andriamanitra ato amin'ny asa fampona daholo ny akabiazany. Ny antony dia tsotra hiasa mafy ireo ampiasan'ny talentany. Ndaontsika ity antanana mafy be ho an'ny tompo. Amen. Azahoantsika rehetra mamely lafo ho an'Andriamanitra fa fainy amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka tompo tamin'ny fotoana androany maraina. Tena misaotra satria tsapanay fenao tena miady ny adinay, enao mampahery anay, enao mampijoro anay, enao manatanteraka ny fikasanao eo amin'ny fiainanay. Falo ny fonay, falo ny fananay, raviraviny ao anatinay, manan'Andriamanitra velo zay, tena voniny zay Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Raha ny en'izao ny trompetra voniny zay Jesosy, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona voniny zay. Ary indrindra tompo
ny ombona sy ahatateraka amin'ny planinao mba hahatonga anay rehefa tonga eo anatrehanao itenenanao n'le tanana mivelatra kely hoe makanesa ty amiko mpanompo tsara sady maso natoko tamin'ny kely ianao teny ambon'ny tany dia teneko mpandrapaka amin'ny be amin'izay ianao hatramin'izay sy mitsombony nasehoko anao fa ny tena izy amin'izay nasehoko anao androany ho fifaliana ho anao ny fisiana Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra atonga anao ahery hatrany, tehirizina hatrany, hijoro hatrany, iaina fiainam-pahamarinana hatrany, ahita ny voninahitr'Andriamanitra hatrany, tsy ho raraka mandrakizay, ahita ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra ameno anao ka na zay tsy nangatanao sy nirianao azy dia ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny tena ny tompo sy ny rano eo anatinao famelan-kely koa dia tonga anao iombona amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy azo elana ny fanasitranan'Andriamanitra, tsy azo hidivirana ny tanam-pamahan'olana avy aminy. Eo aminao mandrakariva amin'ny fanotronany satria efa nanositra anao izy. Raiso ny fahasoavana atonga anao zao dia zao anapahatsapana fanasitranana eo no eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ninninona zavatra rehetra tsy mety eo amin'ny fiainanao na ao anatin'ny vatanao na momba ny tenanao ray manontolo amin'ity marain'ity manonona ny kasik'Andriamanitra ho eo amin'ny fiainanao zao ankehitriny zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Satria mivavaka amin'ray isika amin'ny anaran'i Jesosy, tononoko amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ny fiombonana amin'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanamasina ho eo amin'ny fiainantsika mandrakarivany. Tsy ho raraka zany ianao, tsy ravo zany ianao, tsy misy arombaka anao amin'ny tanan'Andriamanitra zany, tsisy ninninona ataon'ny Satana ka tonga anao ketraka zany satria fantatrao fa lehibe zay ao anatinao noho izay misy eo amin'izao tontolo zao. Esorina reo fanahiana rehetrarehetra fa ampitoerina amin'ny fiadanana ambony no fahalalana rehetra ao anatinao. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa lalam-pahombiazana hitanao ny tanan'Andriamanitra eo. Tsy ho raraka ao anatin'io zany ianao, iseho amin'ny fiainanao voninahitr'Andriamanitra. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy mety satria efa vita ny zavatra rehetra. Farany Satana nieritreritra tonga zao ao anatiko zany teny zany. Rehefa nombohan'i Jesosy dia niteny Jesosy hoe vita, dia nieritreretiny hoe maty ny tompo ary vita ny aminy, satria mivavany mihitsy ny teny hoe vita. Tsy fantany ny hevitry le teny hoe vita, fa vita amin'ny famonjenanao, vita amin'ny fanasitrananao, voasinifa olonafaka ianao, voasinifa pon'ny lanitra ianao. Amen. Dia hoy izy Paoly raha fantany dia tsy nombohan'le izy. Le mamilivily ny sainao io tsy manam-pahatakarana fa zay zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao raha tsy hitany akory. Tehiteny aminao miombona tsara fotsiny amin'Andriamanitra, tehiriziny fiainana, azono ny fiainana mandrakizay. Efa ketrina hatramin'ny voalohany le manotikodina ny saina io ary tsy manam-pahefana akoatriny eo amin'ny nofo izy. Mijoroa tsara dia mandehana fa ho hitanao fa raha velona koa Jehovah tompony maro, raha velona koa Jesosy Kristy avy any Nazareta. Satria velona mandrakizay ny fanan'Andriamanitra, velona ny ray, velona ny zanaka. Tsy ho raraka zany ianao mandrakizay, tehiriziny ianao mandra-piaviny. Tsofoko rano mandehana tahina velona ny daoly ny mpianakavy finoana rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra maty zao fahasoavana. Fiderana kely anankiroa dia lasitsika. Amen. Alléluia. 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 Misy vonina iteran'i Jesosy fe asiorakoraka mafo an'i Jesosy ary. Alléluia. Atao ambony tanana an'i Jesosy. Tsy maintsy mirehitra mamay fahaiza hijery Jesosy. Sovrecha mamãe faz aie e cena de soja. Sovrecha mamãe faz aie e cena de soja. Sovrecha mamãe faz aie e cena de soja.
Sita che, io ma come la
nareo a alohan'izy raha antsika fahasoavana ty zavatra anankiray ty tsy maintsy akonany ny olo voapakariny zay no mahatonga atsika natsangan'Andriamanitra aloha vo afaka iona amin'i Jesosy satria tao amin'i Jesosy ny nananganiny atsika amen mitoera tsara fahakonana mijoroa tsara fahazanaka aza vela ho afabaraka amin'ny fanjakany rainao manana Jesosy manana anao zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ao matoy zao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ao matoy zao atsika amen.